ny manodidina ny amin'ny enina sasany amin'ny fito eo, fito sasany eo zany a no misy le délestage de efa tonga de ao anaty maizanao tsisy ninona de zany rehetrarehetra zany no iainan'ny malagasy alay raharaha ity. Ankoatran'izay moa no hoe ho an'ny fahitalavim-pirenena de hoe tsy afaka mandefa ny match complet fahitalavim-pirenena de hoe tsy afaka mandefa n'le match complet zany amin'ity mondial ity de fanontaniana maro no apetraky ny olona hoe fa maninona no ty amin'ny 2020 sy 2021 zao ny caricature izay ataon'ny olona zany amin'ity resaka ity satria tamin'ny fotoana izay tadiditsika tsara fa nisany fasy tao nataony filoha ankehitriny Iany Rajoelina zany ary io fasy io tao amin'ny TVM tadiditsika tsara no natao de tam'izany no teny izy hoe tena alefatsika intégral ny mondial tam'izany tamin'ny mondial farany talohan'ity zany tamin'ny 2020 sy 2020 hoe omena fahafapo malagasy zao sy ny sisa dia aty amin'ny 2020 sy 2020 dia tsy zay no zavatra mitranga zany fa de hoe pahany ihany tsy complet le fahazahoana n'lay match ho an'ny télévision pirenena zany égal fahitalavitra malagasy télévision bahoaka zay ka raha vao miresaka hoe mondial de fa any amin'ny télévision bahoaka zany no sainy be sy maro manoloana an'izay toevatra zay nandritra an'izay mondial efa firy taona zay efa trany amin'ny andeha resika hoe tany amin'ny fotoana nitondrany ny président Didier Ratsiraka dia tamin'ireny le mondial nampalaza ry Maradona sy ry Platini sy ny namany reny mondial 82, 86, mondial 90 mbola tamin'ny andron'ny Didier Ratsiraka zany tsy nahenonao an'izany hoe match tsy azo complet zany tonga ny président Marc Ravalomanana mondial 2002 mondial 2006 reo no mondial nandritra ny vanim-potoana ny tantanan'ny président Marc Ravalomanana amin'ny Madagasikara tsisy an'izany resaka zany tam'izany misy match tsy azo fa azo daholo ary tsy nisy an'izany fimenomenomana hoe fatapahan-jiro zany tsisy an'izany tamin'ireny fotoana ireny tsara mantsy ny mba mitadidy zany mba ahafahantsika misaina tsara satria araka nambara teo hiatrika fifidianana tsika de olona taky ny ahoana olona manahoana no mendrika an'izany toerany tantana ny firenena zany de raha mahita aloha zany zao tsika tsy afaka aminany zay tsy fantatrany fa ny hita sy zay zavatra efa nidiavina no ahafahantsika amin'ny tsara ny zatsy zaroa zay le izy tsisy hoe mandrevurevy eto naotrany fa inona ny zavatra nefa nitranga teto amin'ny firenena raha raisitsika tony resaka hoe mondial nytony tamin'ny mpitondra tany aloha tany dia tsy nisy an'izany resaka lavabe zany hoe misy match tsy azo hoe misy an'izao hoe fa dia match complet le izy zao le izy ko lasa hoe tsy ampy ny vola tsy ampy ahoana ny vola zay indrindra mantsy le fanontaniana ary zay mila tena hoe mila misaintsaina tsara ny malagasy manoloana ny toe-javatra tahaka nytony hafa ny zavatra tenenina tamin'ny mondial 2018 hafa ny zavatra tenenina aty amin'ny 2022 de hoy ny président Marc Ravalomanana hoe aza manaiky ho fitahana intsony mba hampazava tsara dia ndeha angatantsika ny namana teknisianina ao ambadika eo satria tsika efa miresaka baolina ihany aloha zany andefa alay afanazavana tamin'izany fotoana zany momba nyity resaka hoe fandraisana ny hoe sary sy ny feo zany amin'ny resaka mondial ity nataony ny filoha ankehitriny tamin'izay fotoana izay de avy eo raisitsika amin'izay ny famakafakana ampifandraisitsika amin'ilay mondial 2022 any Qatar zao no niteneniny tao anatin'ny tatim-baovao no hoentin'ny mpanao gazety ny MBS. Ho arahantsika ilay fanazavany Iany Rajoelina momba an'le mondial
hoe fandraisana ny sary sy ny feo tamin'ny zany taona 20 sy 20 izay de avy eo tsika zany miresaka ny amin'ny hoe ahoana ary ny amin'izao fotoa zao raha ohatra an'izao ny fampanantenana nataony inona ny zava-misy aty amin'ny 20 sy 20 ary manamarina ny tenin'ny président Marc Ravalomanana teny miampita amin'ny malagasy hoe aza manaiky hofitahana intsony. Tsy afaky ny andefa mivantana ny lalao rehetra amin'ny mondial 20 sy 20 indray ny fanjakana malagasy raha ny fanazavana nentin'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina omaly. Lalao 20 amin'ny 14 any no azo ny fahitalavitra tsy andoavam-bola alefa ho ny fanazavana. Ny voalohan'ny volana novambra lasa teo anefa ny paritaka tamin'ireo pejim-panoana ny fitondrana ny vavao hafa ampita manontolo ny mondial 20 sy 20 ny fanjakana. Nandiso fanantenana ho an'ireo mpitikitra izany. Ratsaivina ity ny fampanantenana nomen'ny Florajoelina ny malagasy tamin'ny 12 novambra 20 sy 20 nandritra ny fampelezan-kevitra. Fa gaga ny taraina ny olona taminy hoe nisy filoham-pirenena lanim-bahoaka to fa matra atsasany ihany no afaka anjarevan'ny vahoaka malagasy. Za zany dia manome toky fa ny matra rehetrarehetra na io coupe du monde tena ho hitan'ny vahoaka malagasy ray manontolo matra complet eto amin'ny TVM. 20 sy 20 isika izao. Tsy ny atsasaky ny lalao akory aza no alefa ny fanjakana ho amin'ity mondial 20 sy 20 ity. Izany tokoa ny hoe ny toky fitaka fa ny atao no hita. Mazava tsara fa filotsy mitana ny teny nomeny ny Florajoelina. Fampiasonana vahoaka no nisy hatramin'izay eo amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Akoatra izay, manampitrotraka ny fahatapahan-jiro matetika eto amintsika ireo mpitikitra tafaresaka taminay androany ka vao maika ho maro ny lalao mety joaraka. Tena ifatapahan-jiro mihitsy ny tena tokony hoe mba tokony io zany lo mba reglen'ny fandrakana satria mba iompy ny akafizany malagasy ny veramany malagasy mirehatra sady mba horeharehantsika mba ianaran'reto akipatsika zay mbola isandratra rehetrarehetra satria tsika tsinona ny anina fa tsy dia manao tsony daholo reto ny ekipatsika malagasy dia mba hijeren'ny tsakefa hoe mba zao ny tsakefa mba miara-mahita zany ny zaza madinika baikely rehetrarehetra vao misonitra mba mijereny baolina daholo zay zany mba mahafinaritra amin'ny falefa tapahan-jiro zany mba engaviana amin'ireo mpitondra fandrakana aloha mba tsy hisy tapaka mihitsy aloha ny jiro amin'io. Miankina amin'ny jirama io. Jirama ihany ny eran'io. Rehefa sy ny jirama hoe mahazo ny jerinareo dia mijery daholo sika. 10 isan-jato, 100 isan-jato asa jirama daholo zany. Ny jirama zany dia tokony mena fandaharana coupe du monde koa ny jirama. Ny tany général sy ny mpiara jirama ambony ao dia mba ataony zalahy manaraka an'izay le délestage raha izy. Tsara moa ny manamarika fa ho arahinao amin'ny MBS radio ny fitantarana mivantana ireo lalao hamandritra ity fiadina ny tompon-daka maneran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra ho atao any Katara ity manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao. Zay zany le izy nanaraka tsara tsika niny reportage fanadiadina no entin'ny namana mpanao gazety tato amin'ny MBS iny. Narahantsika tsara ilay teny ilay fanazavana no entin'ny filoha ankehitriny tamin'ny 19 novambra 20 sy 20. Zao mantsy sika malagasy mantsy ohatran'ny be fanadino zay satria hoe teren'ny fiainana dia adinodino fa ny arsiva tsy mandaingy reny. So ndray disy teny hoe photoshop reny hoe zavatra hoe montena hoe namboamboarina tsisy an'izany namboamboarina zany fa ao ny arsiva dia reny navoakantsika reny. Feza teny anankiray tao anatin'ny teneny ny Andry Rajoelina fotsiny raitsika ny amin'ny hoe izao ozy dia manome toky, izao dia manome toky fa na inona io na mondial io na match ino io rehefa le raisam-pirenena reny dia azontsika ny match complet. Inona ny dikan'izany match complet? Tsy misy an'izany hoe match hoe anavahana zany fa match rehetrarehetra, lalao rehetrarehetra na any amin'ny anany ara misy alohan'ny lalao mamarana ny isam-bondrona dia misy le hoe duplex mba tsy hafahana hoe manao kajikajy zany no an'le ekipa le mpandray anjara ao dia amin'ny ora mitovy. Fa na amin'ny ora mitovy ara ny match anankiroa dia fandimbidimby eo zany ilay ny afahana mahita an'l'izy fa hoe match rehetra, match complet no hitantsika. Zay le nitenenina tamin'ny 20 sy 20 hitrikitrihantsika tsara ray tsisy mamorona eto fa samina eny ny rehetrarehetra. Match rehetra. Ny fahatapahan-jiro rehefa tsy fidiny
dia tonga ty amin'ny 2024 dia inona zany no fiheveran'ny sasany amin'ilay malagasy satria hatramin'izay zany tsisy an'izany hoe tsy match complet zany no arahana indrindra moa raisika ny tamin'ny andro président Marc Ravalomanana mondial 2006 natao tany Allemagne, mondial 2002 natao tany Japon sy Corée Atsimo fa tsy le Corée avaratra, Corée Atsimo sy Japon tamin'ny 2002 2006 taty Allemagne match complet tsisy wawawa tsisy nitabataba zany tamin'izany fotoana zany fa ity efa nomena fanomezatoky sa hoe velo rano inona daholo ny dikan'izany hoe match complet izao dia manome toko izy fa match complet na match inona aty amin'ny 2024 tsy match complet nefa efa eo amin'le fitantanana amin'ny firenena nomena toko ilay vahoaka tsy match complet ary tsy match misy atsasany akory fa latsaky ny atsasany nefa ny fahitalavim-pirenena io no iraisan'ny malagasy io no hoe ny akamaroan'ny malagasy zany manaraka an'io zay ma televizion pirenena azy televizion am-bahoaka malagasy ny dikan'izay io zany ny iraisan'ny rehetrarehetra io samy tompony io zany ny malagasy ka raha vao miresaka ny tony fa na ny resam-pirenena tony dia efa any amin'ny fahitalavim-pirenena zay ny resaka tsika tsy miresaka an'izay resaka privé any fa ny iraisan'ny malagasy aloha dia hoe ny fahitalavim-pirenena fahitalavim-bahoaka dia zay ny tokony hoy zany ity raharaha ty zany tsy tokony misy problema tsy tokony misy hoe anliana hoe ka misy anton'izao na misy anton'izao ary tokony fantatra amin'ny mpitondra fanjakana tsara fa malagasy anie lohambolona ary le izy indrepandea ao anatin'ny efa-taona no misy ny baolina zany hoe mondial malagasy tia baolina amin'ny malagasy io zany efa fantatra tsara hoe isaky ny efa-taona dia nanomboka tamin'ny 2019 ka hatramin'izao ve dia tsy nanana fomba ny fanjakana ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao nijery ny fomba rehetra hoe ahafahan'ny malagasy mandray amin'izany hoe mondial izany amin'ny match rehetrarehetra ohatran efa nitenenina hatramin'izay nisy fotoana fanamiomana nefa ny mondial ne tsy atao isa-taona fa isaky ny efa-taona ny tiany ho tenenina amin'izay mantsy dia hoe alao zany isika malagasy na ho an'ny tsipiti baolina raha fa manaraka fotsiny an'ilay zava-misy mandinika tsara ary io tsy amin'ny resaka politika ihany fa tena amin'ny resaka fiainana andavanandro aza manaiky ho fitahana intsony ary ty mondial ty ane na ny olona tsy dia mpanaraka baolina tsy hoe tsy tia baolina fa ho an'ny olona tsy dia mpanaraka baolina zany dia nahita an'le vaovao nalefa ny mpanao gazety ny MBS teo dia tonga dia miteny hoe fa nahoana kosa tamin'ny 2018 ianao ny teny hoe za dia manome toky fa hoe arahana ny an'io mondial 2022 io tsy misy an'izany hoe ekipa madinika ekipa lehibe matoa izy tafakatra any amin'ny mondial phase finale mondial dia mendrika zany ilay ekipa ary efa mba mihafa koa mba miezaka fa tsy hoe le ekipa mahazatra ihany marina aloha fa nandritra ny fanadiadiana sy ny atao hoe micro trottoir zay natao teny rehetra teny dia ny akamaroan'ny malagasy aloha dia Brésil zay antanina dia Brésil dia mialo amin'ny Brésil dia Argentine mialo amin'ny Argentine dia France mialo amin'ny France dia Allemagne tsisy mpiteny zany hoe Iran zao anao baolina raha riva tsy dia misy tsisy miteny zany fa na zany na tsy zany itony mondial itony dia tsy azo anavahana hoe itony ekipa madinika na itony ekipa vaventy ny expérience aloha tsy mitovy tsy mitovy iny iarahantsika mahity fa ny tiantsika amafisina ao anatin'ilay izy dia hoe tia resaka kifitapitaka ity kay tia resaka kilaingalainga ity kay tsy any amin'ny propagande ihany tsy any amin'ny propagande ihany tsy any amin'ny resaka lisy-pifidianana ihany no hoe anaovana mikimaky sy ohatra zao fa amin'ny fiainana mihitsy amin'ny trangam-piainana isanandro aty amin'ny fanatanjahantena rehefa inona le olona rehefa inona ny tadiavinao amin'le vahoaka malagasy dia ainao ny
manampitamby hoe atao an'zao atao an'zao atao an'zao, inona ny eo zany ene zavatra efa hita zany e. Atao an'zao ny vita ny vary rehefa zany tonga eo, atao an'zao rehefa zay ny tonga eo de ny menaka atao an'zao ny litra, ataonay ohatra miamia, ataonay ohatra pare, atao ohatra an'zao, ataona be de be zay fampanantenana isan-karazany zay, ny mpandraraha tsy miankina, tena hojerena manokana mihitsy, sinsisa. Zao misy resaka hoe exonération sy ny namany, ahoana zany? Ny Antananarivo ny hofatrano lasa midangana be nefa ny fako tsy voaroka. Zay nandeha niasa taty tamin'ny maraina, tena am'le fitoeram-pako, tena misavosa kosa aloha le izy, tena misavosa, ary tena hoe tsy miala le izy, tsy miala. Ohatra n'le atsembaninay ato zao, tena hoe amin'ny trottoir iny tsisy lalana tsao fa mivoaka aty amin'ny arabe ny olona, nefa le tômôbila mirimorimo am'le pavé avy aty ambony aty. Le olona koa efa tratran'ny adi-penana ny sainy efa tsy eo intsony, efa eny ampovoan'ny arabe izy mbola mivarina ihany ny tômôbila varirimorimo, miatrika an'le fiainana daoly zany rehetrarehetra zany satria miala an'le zordira. Ny olona mora sepotra moa voan'ny asma am'zao toetrandro miovaova zao koa de efa be de be sepotra, feno ny salle d'attente ary dokotera. Ny Covid verina indray, ny fandraisana fanapakevitra tsy hita zay hoe ahoana, verina mahazo vana indray ny Covid de misy indray ireo olona ny hoe tratran'ny fahasarotana amin'ny resaka Covid zany zay kelikely aina, kelikely toe-batana de io moa samy manana toe-batana ny olona. Fa jereva any amin'ny toeram-pitsaboana isan-karazany any, na any amin'ny privé, na any amin'ny sahan'ny fanjakana. Fa betsaka ny olona no tratran'io indray, miakatra indray le taremarika. Ny antsika moa ny taremarika tsy hita hoe ahoana. Hoe io marina ve ny tena izy? Zao nga ny mpitondra fanjakana samy mamoaka ny tahany fanaovana vaksiny intsony. Tsy samy mamoaka. Fa ny antsika ane mbola ambany be ny tahan'ny fanaovam-vaksiny, so tsika mahita an'ireny any ivelany hoe feno ny kianja de miorakoraka, be de be ny olona efa vita vaksiny dao, efa any 800 ny vita vaksiny fiarovana amin'ny Covid, ny tsika ny tetony hoe CVO sinsisa, aiza zao reny. Mipiasa tao am'le orinasa le nanao ny ambalasiny any ary nisy taona le menomenona hoe ahoana zay ty, ahoana zay ty. Zany ny fomba fitantanana eto amintsika zany. Ka ty resaka hoe kifitapitaka ty, zay moa zany tsy teny hoe ahoana sy ahoana, fa anjara ny tsirairay zany no misaintsaina tsara, manoloana ny reny toe-javatra reny, tsy misy zavatra foronina de mbola tsy tonga saina ihany ve tsika. Zay efa tenenina foana hoe zay tsy manery fa le zavatra misy mila jerentsika. Fa na olona tsy tia baolina, na olona tsy mpanaraka baolina ary nahita an'ity zavatra mitrango ity hoe lalao ta mondial zany tsy misy atsasany akory no ahafahan'ny malagasy hoe arahana zany ato am'le lalao isam-bondrona ato mantsy ny tena be de be. Manomboka rapitso tonga de matsa efatra isan'andro. Maly le matsa ray satria le fanokafana de ny anio matsa 3. Manomboka rapitso talata matsa efatra isan'andro mandra-patapitry ny any amin'ny fifantsanana zany isam-bondrona. De tonga de ny roa voalohany tafakatra, ny roa faharoa isam-bondrona zany miala. Tonga de mangoronetana. De rehefa tonga ny 8e de finale de tonga de élimination directe io. Zay resy de mody. I Qatar zany raha ohatra hoe mitsana hoe premier tour de vita de mody. Tonga de mody aiza, mody ao aminy ihany, mody ao ambadiky ny gradin ao zany. Zay zany le izy. Ka izay le tiana tenenina hoe mila tena manaraka tsara isika rehetra, na any amin'ny fanatanjahantena io, na any amin'ny sosialy io, na aiza io, na aiza, inona ny fampanantenana. Tadidio daholo ny fampanantenana izay natao. Nampanantenana inona ianao, nampanantenana inona ianao. Aty amin'ny volana novambra 2024 manahoana amin'ny fiainanao. Raha tany amin'ny 7 sy 2 ianao naporsihana an'zao hoe mena an'zao hoe ataovy ty, manahoana ny fiainan'ny tokantranonao ty amin'ny 2024. Ny fiainan'ny tokantrano satria io barometra voalohany ny fiainan'ny isa-tokantrano no ahafahana mitsara hoe manahoana ny tsara le fiainana sa ny ratsy. Fa matoa milatsaka any amin'ny -7 ny arikarena dia ny isa-tokantrano zany mepotika. Akoatran'izay moa zany ren'le fisin'ny hoe mahazo vahana ny kere, ny tsy fanjari-tsakafo. Eto Madagasikara no misy an'izany. Mahazo vahana ary mitatra le izy.
mitatra le izy fivoriana hoe momba ny resaka toetrandro natao tamin'ny kopy firy iny kopy 27 iny safiry le farany teo iny de zao zany de hoe ahita ny fomba ahafahana manampy ny firenena manitra anisan'izany Madagasikara de misy vola be indray ao anatin'le izy de indray ve zany zao no mahamaika andray hoe vola io fanamameny trano raha ny vola rehefa tsy ao ny fitiavan-tanindrazana sy ny fitiavana amin'ny mpiarabelona tsisy dikan'izany fa de vola very fotsiny ny olombitsy no mahazo tombotsoa amin'ny resa-bola zay le izy de zao ny fanontaniana hoe rehefa inona zany no mahita vola ny mpitondra zay ane le izy rehefa inona de mahita vola ny mpitondra fa rehefa inona de tsy mahita vola mitaky ny vola n'ireo orinasa tsy miankina mpanao lalana hatramin'izao hoe zany mbola tsy réglé foana mitaky vola ny atsa mitaky vola tamin'ity taona 2024 ity tena songadina ny fitakim-bola nefany a ny eny anivon'ny aty miram-pirenena ny fahefana mpanao lalàna dia efa io zany zareo anatin'ny fandiniana ny loi de finance ho amin'ny taona manaraka le teo a hitatsika ny zava-misy ary ao amin'ny aty miram-pirenena be de be ny député tsy mivory be de be ny député tsy mivory nefa karamainy ny vahoaka tsy asa gratos ane io tsy asa gratuit ane io le hoe amin'ireny androm-panjakana reny fa hita zany mijery télé ianao ary efa namafisany rosy mialatsiny fa rosy moa amma hoe artiste azy fa izy koa député rosy mihitsy no nyteny voaingana hoe ahoana izy ity ne tsisy an'izany hoe député hoe madinika na député lehibe anna de ny député sasany ozy izy rosy ny teny zany any an-dafy fitaom-pivoriana député sasany any an-dafy mitsotsotra any de zay eto mivory foana ozy izy rosy de vitsy kely le mivory fa le mivory ihany ny tonga mivory eo fa ny mibetsaka zany nakaiza tsy député antime zany mingitrika zany oka aloha zay zava fa jerevony te rehefa ny député antiako Madagasikara lany tamin'ny anarany tiako Madagasikara mivory eo foana jery télé anao de ry colonel Rambo no hitanao ao ry député Fetra ry député Feno député Rabekijana ry député Jery député Pandalo eto miara-manonjy eto rehefa tsy eto zareo de any vory any député Mamirabe indrindra izy moa vao miverina avy any amin'ny Royaume-Uni fa nitondratatra teo izy fa député antime foana no hitanao zany mivory eo fa le seza de bangabanga be aty amin'ny farany 2024 mila misaina zany toe-javatra zany ny rehetra malao izy fa ty vahoaka malagasy ty ane tsy atao mpandoa vola fotsiny tsy atao mpandoa karama satria volam-bahoaka anakaramana andre ninona tenenina hoe fanodiko-dina andresaka tsy natao andoha an'izany fotsiny le vahoaka ny hetra dia didy amin'ny firenena zany ary rehefa olo-pirenena ianao tsy maintsy mandoa hetra na hitra trano na inona io fa midangana le hetra de le vahoaka zany manoloana an'izay rehetrarehetra zay de kofina ahoany ty nefa le solo-tenany eo amin'ny fahefanam-panao lalàna be de be ny tsy hita mivory fa hoe nakaiza nefa iny le fivoriana iny mihitsy iny ny tena ilana ny solombavam-bahoaka rehefa mandeha ny fifidianana solombavam-bahoaka tena sezany no isainy iza ny majorité iza ny tsy majorité maimaika ery tamin'izany fotoana zany de inona mitranga amin'izao fotoana zao ireo tsy maronisa tonga de tenena hoe nytiako Madagasikara zay tsy maronisa ao anatin'ny assemblée nationale indray no maninona no tena manao an'le asana solombavam-bahoaka satria maninona zareo tonga mivory eo zay aloha no hitan'ny olona zay aloha ny hitan'ny olona mijery télé satria ny vahoaka malagasy tsy afaka mandeha makany hijery eo fa amin'ny alalan'ny fahitalavitra no hitany de avoakan'ny pakasary sary monté koa reny hoe amboamboarina fa tena izy reny banga be le sesa fa nakaiza daholo ary le député de ho avy indray fifidianana député aty amin'ny propagande de mipopotra daholo indray anao an'izao tena solombavam-bahoaka zay sinsisa zany nefa tsisy mpiteny mba misy fitenenana an'ireny solombavam-bahoaka tsy tonga mivory migitrika lavy reny ve any am'izay atoko misy azy any sa ahoana mba misy fitenenana mba misy discipline de parti ve izy ty fa rehefa navoaka ny
député lany tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara ny hoe tena tokony isy ny inony ty tokony isy zany ny fijerena ny resaka hoe empêchement tamin'ireny fotoana reny koropaka daholy ahoana zany ahoana sy ny sisa fa rehefa hoe tena andinika an'le fiainam-bahoaka banga ny seza fa inona zany no andoavan'le vahoaka malagasy an'le karama amin'ity seza bangy ity zay ny le izy mando karama ho an'ny seza banga de isy teny ray ihany hoe ka le izy anie zahatra fanga be dia be koa ny asa ataon'ny solombavambahoaka sisy raha vao hoe session aloha voalaza ny lalam-panorenana ko be dia be no mivory eo mety ilazany sasany ka zay misy antony manokana sisia sy ny sisa zany resaka détail zany fa tokony tonga mivory tsy maintsy misy ny fampitana fa tamin'ny tany aloha tsisy an'izany tsy de hitanao mitranga loatra zay trangan-javatra zay fa ny député Tim foana no hitanao mivory eo député Tim foana no hitanao eo fa ny ambony zany tonga de vita de zay no natonga ny député Rosy teny hoe ahoana i Rosy tsy député Tim fa ny député Rosy tonga de ny teny mahitsy izy hoe zay foana no eo izy député Rosy koa aloha anisan'le mivory fa tsy anisan'le mpingitrika tonga de nitsininy azy satria izy sao de ataon'ny sasany kofroka am'le hoe député mpanohana fanjakana fa ny Rosy nataony tonga aloha izy député lantetsay amin'ny 4e arrondissement isy ny député Rambony ao fa ny 4e arrondissement aloha zany de manana député anankiroa hoe mazoto mivory fa misy zany kamo mivory zay ny fitsarana vahoaka azy hoe kamo mivory nefa izay tsy fahatongavana mivory zay zany dia miteraka tsy fetesana eo amin'ny satria lalàna ny donianao ka le mpandinika an'le lalàna raha tsy aoko inona ary nefa lalàna tao inona lalàna ifehezana nylay ifampitondrana eo anivon'lay antsoina hoe vahoaka malagasy ka le nanankinana an'izay raha tsy mivory nefa ry zareo ao anatin'ny fivoriana ara-potoana zay le izy zay de zany fotsiny no jereny zany de fa mila mampisaitsaina ny rehetra ny manoloana zay toe-javatra izay zay le izy akoatran'izay fa nytenentsika teny am-panomboana teo hoe manamarika ny 20 taona ny tiako Madagasikara akoatran'le teto Tanarivo de fa anniversaire mandehandeha zany ty an'ny Tim ty dia morondava ny farany herinandro teo dia tany ny président Marc Ravalomanana filompanorona ny tiako Madagasikara de misy ny message niafatra lehibe ary ty tsy resaka hoe Tim marery fa rehefa miteny ohatran'izao ny président Marc Ravalomanana de maninona miatefa amin'ny olom-pirenena ilay izy de anisany tena songadina ataony hoe na oela na oaingana tsy maintsy hiatrika fifidianana ny malagasy zay aloha zany tonga de tsisy discussion zay tsy misy ady hevitra zay fa de marina zay fa manoloana an'izay dikan'izay ianao zany tsy maintsy any anatin'ny lisym-pifidianana ka raha mandeha zany ny fanisana sy ny sisa hoe fandraisana sy ny sisa tsy tokony ambamba fa zao tsy maintsy mailo tsy maintsy manaramaso ary tsy maintsy mandray andraikitra rehefa hoe olom-pirenena fa oka zay ty hoe manaiky fitapitahana sy ny anina rehetrarehetra ity de aleo angamba raha antsika aloha izay teny no entin'ny président Marc Ravalomanana zay momba nyty resaka lisym-pifidianana ity ny vahoaka aloha zany de tena be dia be ny miatrika an'izany fotoana izany fa nahatra any amin'ny arabe na ina de efa nifanentsika ny olona tamin'ny hoe tonga président Marc Ravalomanana tena hoe nifanitsakitro mihitsy teny amin'ny arabe de voatery mijanona ny président Marc Ravalomanana no mitafa amin'ny olona manoloana nyreny toe-javatra zay iainan'ny olona izany ka momba nyty resaka lisym-pifidianana ity de zao ny message na niafatra izay no entiny tsy hoaniny tao amoron-dava ihany fa hoan'ny olom-pirenena amin'ny akapobeny mihitsy de ho arahantsika avy hatrany miantso ny olom-pirenena fentoana ny filoha Marc Ravalomanana anaramaso sy isoratra anarana anatin'ny lisym-pifidianana satria na ho ela na hoaingana de tsy maintsy isy ny fifidianana eto Madagasikara ho fiantriantsika izay fifidianana ho avy eo
na roviana tsy maintsy isy fifidianana eo eno tsara na roviana tsy maintsy misy fifidianana eo zay le lazain'ny paster tao hoe manaraka lalàna manara-dalàna noho zany a tsy maintsy miezaka ianareo manara-maso a ny liste ny anaranareo hoe hoany anatin'ilay liste mpifidy tsy maintsy aminareo ataotsika izay azo atao rehetrarehetra mba azahoana amin'ny fahefana ahafahantsika mamonjy sy manatanteraka ireo mpakady rehetra zay ataotsika tsy azo fanefana tsy mety noho zany a miverina ty aminareo a isa-pokotany mailo ianareo ary inona ataotsika le fanarahana ny liste ny mpifidy ihany satria manao zay tsy sy ny mpifidy izy reo a de manjaka ho azy eo atao mihitsy azy atonga anareo a misoratra anarana de mametraka an'in'le carnet kely iny izy a apetraka aminareo efa tonga ny fotoana de laha miteny izy mitombona fa tsy azo raisina kotia zay nany hoe tsy voasoratra ao tena mitombona hoe zay voasoratra ao anatin'le liste ny iny ty izy fokotany tia ny pofo zany fokotany ana isaky ny ankonana naona zay tsy miseho ao satria miezaka zareo a manala zay antokotsika zay mpiambana tsy eo anatiny averiko le mandeha baiko mihitsy meko anareo hoe tsy maintsy ataotsika zay anarahana maso de mailo tsara zany tsika mailo ny fandraisana ndraiky de miainga amin'ny fisoratana ny anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana ary manara maso ny fanaovana izany lisy mpifidianana tsy maintsy arahantsika maso ny fanavotam-pirenena dia tsy vitan'ny fitserana sy ambava fotsiny ihany fa tena mila fijoroana sy fitakiana asa ho an'ny rehetra anisan'izany ny fidirana sy fisoratana anarana anatin'ny lisitry mpifidy zay le teny nambarany président Marc Ravalomanana tany Morondava momba n'ity resaka hoe lisy mpifidianana ity mazava tsara zay ary le izy tsy hoe teny fotsiny faraka ny teneny teo hoe baiko ordre mihitsy zany baiko tena hoe impératif satria rehefa tsy ao anaty lisy mpifidianana ianao fa ianao tsy taitra de araroton'ny olona amin'izay io tena araroton'ny olona io rehefa hoe tsy ao anatin'ilay lisy mpifidianana de zarany sasany ary ianao a tsy ao de ozy ny sasany hoe tsy izy ara tsy taitrako izy ara tsy mivako loko inona no atao eo avy eo mivoaka le résultat ry eo vao samy taitra hoe fa ahoana ohatran'izao marina ve fa le izy zany de miainga amin'ny andraikitra ny tsirairay mihitsy ilay resaka lisy mpifidianana ity satria na hoela na hoaingana tsy maintsy hisy ny fifidianana ao anatin'izay le hoe fiainam-pirenena izay zany dia maninona no tsy maintsy tenenina zay resaka hoe lisy mpifidianana zay maninona ny tsy maintsy tenenina zay tsy maintsy tenenina zay satria ao ny laklean'ny fifidianana aloha ao miainga aloha na tiatsika na tsy tiatsika tsy mbola misy miteny resaka lavabe hoe ahoana rehefa vita zay de ahoana ny ary makaiza sy makaiza fa resaka lisy mpifidianana aloha ary ny zatra mpanodikodina ny safidim-bahoaka dia ao aloha mialatsiny amin'ity fitenenana ity ao aloha cibleny voalohany hoe ahoana ty ahoana no ahafahana manodikodina anyty sinsisa de raha ny tokony io zany tokony ho fay isika hoe okzay ny zavatra tsy mety kanefa izay tsy tonga ho azy ny fahazahoanany hoe fifidianana madio sy mangarahara fa tsy maintsy misy ny andraikitra miainga avy amin'ny tsirairay zany mba tsy ho saritsary-pifidianana no hipotreo zay zany mba averina tsara hoe mba tsy ho saritsary-pifidianana no hipotreo hitan'ny sehatra resam-pirenena hoe tsy maintsy mifidianana de atao fotsiny le fifidianana nefany fifidianana any amin'ny lisy mpifidianana tsy mandeha am'izay loniny de lana am'izay le hoe fifidianana sy hoe lisy mpifidianana hoe tekony manaraka ny tokony izay de tsy maintsy mandray andraikitra ny olom-pirenena zany ny tiako Madagasikara aloha zany efa voateny teo tenen'ny président Marc Ravalomanana ianao zany raha vao mitonina hoe tiako Madagasikara ao anatin'izao fiatrehana ny raharam-pirenena zao ao anatin'izay hoe tsy maintsy atongava ny fifidianana zay na hoelany na hoaingana raha vao mitonina ianao hoe tiako Madagasikara de efa fantatrao ny tokony atao
de efa fantatrao ny tokony atao raha vao mitonina hoe tiako Madagasikara na tiako Madagasikara aiza io na aiza. Ary zava-dehibe ilay a mifampita. Mety nisy tsy nahenao niny afatra ny président Marc Ravalomanana tamin'ny Morondava iny zao a, fa anjaran'izay naheno no mampita feno an'ilay a zavatra no tenena hoe inona hono ny afatra, ny teny inona hono ny président Ravalomanana, dia le zavatra ny teneniny mihitsy a no ampitaina. Mba tsisy diso inona moa zany le zavatra ny teneniny, de hoe soratanarana any anatin'ny lisam-pifidianana. Fa zay fisoratana anarana zay mitaky andraikitra zay arao-maso, mandraisa andraikitra. Raha misy zavatra tsy mety a tonga de mila mijoro. Ka rehefa tonga le mety ho fitenenana rehefa aneriana any hoe azo raisina fa tsy mitombona de tandremo efa misy an'ity. Ohatran'izao anie no fandraisana andraikitra sy ny famenona ny lisitry ny mpifidy ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Fa ny ao anatin'ny lisitra aza ho efa nitenenina teto. Ny olona voasoratra mazava ao anatin'ny lisitra aza sy hoe efa nanao ny fandraisana andraikitra rehetrarehetra. Rehefa tonga le fifidianana tsy ao tapoka. Rehefa tonga le datim-pifidianana tsy ao tapoka. Nisy zany nisy zany. Atao ny fanisana. Mandeha. Ao. De ianao zany mieritreritra hoe ny anarako efa any. Ny anarany ihany na ao anatin'ny fianakaviana ao anatin'ny tokantrano. Efa any zany. Fa tsy tokony hijanony eo zany lay hoe efa any ny anarako dia hipetrapetraka. Tsy tokony hijanony eo fandraisana andraikitra fa arao-maso hatrany amin'ilay datim-pifidianana. Fa nisy ny olona ohatran'izany tamin'ilay fifidianana tamin'ny 2018 iny le fifidianana filoham-pirenena farany teo a. Atao ny fanisana. Voaka amin'izay le lisam-pifidianana ary amin'le boky be le avadibadika iny nefa le ary amin'le birao fantatsam-bato tsy ao. Ny anaran'le olona efa maty tamin'ny 2008 indray ao. Ay zany lisam-pifidianana hafa mihitsy nefa vonona any ambadimbadika any. Fa tsy le efa tena hoe efa le tamin'le fanisana taty aoriana taty. Ary ty no tokony tadiana tsara. Ty resaka ty tsy hoe manisanisa mpifidy fotsiny. Fa refonty ty zavatra atao ty. Dikan'izany refonty zany tena hoe verina isaina hatrany amin'ny fotony hatrany voalohany mihitsy. Eny atao hoe refonty. Ary ny refonty tsy hoe isa-taona no manao an'io na hoe fa vanim-potoana lavalava zany zay vao ty zany zao hoe manao refonty de aza any amin'ny fifidianana roviana indray, any amin'ny taona roviana indray, izay vao misy an'izany atao hoe refonty zany. Ka raha hoe refonty zany tena amin'ny atsipiriany zany ty zavatra ty, tsy tokony hoe jerijerena fotsiny amin'izao. Teto Antananarivo raha ho tamin'ny fifidianana présidentielle farany iny, nahitana mikimaky isan-karazany. Efa nitenenina teto. Président FJK Mateo Alina ny mpitandrina Lala Rasendrasana tsy tao anaty lisitra. Eto Antananarivo, etsy Faravohatra tsy tao. Nefa eto. De zany rehetrarehetra zany mahatonga saina zany, mahatonga saina eritreritra zany. Ary mandeha ny feo any rehetrarehetra any hoe misy hoe sibilendry zalahy mihitsy hoe ato amin'ity tokantrano ity timma ny ao. Ato amin'ity tokantrano ity zao ny ao. De rehefa jerenao zany fa matika ambony ambany zany le anaran'olona any tsy ao le ao anatin'le tokantrano de ka io ny ao ka ozy izy le olona ry zany ao any amin'le birao fantatsam-bato. Ka io ny nisy teto aminay io fanganareo tsy nanisa. Zay tena nanisa mihitsy ozy le olona. Zay tena saina mihitsy. Zay tena nameno anarana mihitsy. Tokony hoany jerena amin'izayko. Olona efa maty efa foviana mbola ao ihany anarany. Dikan'izay zany. De hoe mila manara-maso tsara ny tsirairay manoloana ny ilay toedrarà amin'izao fotoana izao. Zao mantsy le zavatra mitranga. Zao le zavatra mitranga. Hoe misy eritreritra zany. Henonao any anatin'ny fiarahamonina any. Resahan'ny olona. Hoe tsy maintsy atao zay fomba rehetra mihitsy. Tsy maintsy atao zay fomba rehetra hoe tena hoe nahoana tena amikirana eo amin'ny fahefana zany. Zany ny zavatra henonao. Fa na misy zany na hoe ahoana zay resaka any anaty fiarahamonina any
ny vahoaka no tompony teny farany no tompo-tsafidy am'izay olona tiany hipetraka eo amin'le toeran'ny mpitantana azy eto amin'ny firenena. De io zany tsy azo avilivily io. Zay le hoe fifidianana madio sy fifidianana mangarahara eken'ny rehetra. Tsy ho tonga nefa zay fifidianana madio zay. Tsy ho tonga nefa zay fifidianana mangarahara zay raha tsy misy ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena mihitsy. Fa raha vao ohatra ianao zany hoe zay efa sahirana amin'ny fiainana ny freanay rehefa tsy hitanay ny sakafonay rehefa tsy hitanay, iny le ararotany sasany iny. Ararotiny iny de rehefa tsy mivaky loha dia izy manararotra amin'izay ty ambadiky tony zany le olona tsy mivaky loha, tony le anaovana doublant, tony tiny le zao, tony le zao, tony. De zay no tsy mety amin'ilay toetra raha zany. Raha hoe mbola izany foana no izany foana. Ny fifidianana teto Madagasikara sy aty amin'ny tanymanitra dia raha ny dika amin'ny fifidianana de hoe fametrahana ny olona izay hitantana, fidiana. Misy maromaro zany ny mpifaninana ao de tsy maintsy ray ihany no mipetraka eo. Tsy maintsy ray ihany no tafavoaka eo. De ataony fandresen-dahatra ny olona, mandany vola makatsa amin'ny makary. Sasany raha mitrosa mihitsy amin'ny fanaovana propagandy. De rehefa lany izy dia tsy maintsy mamery-trosako sinsia. Ka zany le tsy mety zany, aiza le tena hoe fitiavan-tanindrazana. Manona n'ilay tena hoe raharaham-pirenena. Raha nisy mpifidy ene eto Madagasikara tsy ataontsika hoe tsy tokony olana mihitsy. Zany hoe isin'ny lisy-pifidianana tena hoe madio sy mangarahatra zany. Ny tany Brésil 150 millions mahery mpifidy soratra anarana. Tsy misy diso. Tsisy an'izany hoe olona maty efa tamin'ny 2008 zany mbola ao anaty lisy-pifidianana. Tsisy an'izany hoe latsaka zany. Efa misy fomba fanatanterahany zareo an'le izy. Fifidianana be dia be maneran-tany io. Ny any États-Unis no ohatran'ny misy mamofopofona tsy de mazavazava tamin'le fifidianana mi-mandat teo. Fifidianana ny atsasaka ny Sénat sy ny Chambre de représentants. De voatery tsy maintsy averina asa tany amin'ny fanjakan'ny Georgie izy sy izy teo no nisy anakefatra izy mbola manahirana be fanisambato. Fa ny républicain sy ny démocrate sy ny républicain fanakaiky de mifanakaiky. Fa ny Chambre de représentants aloha efa mitsoka makany any amin'ny républicain any amin'ny atoko misy an'ny Trump. Trump io manantenam-bola iverina eo nefa ny misy tanora 700 taona efa misandratra koa atao amin'ny fanjakan'ny Florida ato. Vao miteny hoe Florida de Miami zay. Efa hitsika tsara ny dikan'izany. Zay le izy. Dia hitantsika amin'izay hoe tena tsy maintsy raisina tanana ny raharaham-pirenena. Tsy maintsy raisina tanana izay raharaham-pirenena zay. Ho an'ny tiako Madagasikara manokana moa zany de hoe isan'ny kongresy régionaly. Zava-dehibe koa io. Kongresy régionaly satria ny tenin'ny président Ravalomanana hoe tamin'ny toerana izay nandalovany de hita hoe tamin'ny fankanesany tamorondava zany de hita hoe samy hafa ny problema ny olana izay atrehan'ny vahoaka any amin'ny toerana izay misy azy. Hafa ny problema ny vahoaka any Akazo Miriotra, hafa ny problema aty Miandrivazo, hafa ny problema aty Morondava. De zay zany tena ilaina an'le hoe kongresy régionaly. Zany ny tena hoe fijerena ny maharary ny malagasy. Fa ty aretin'ny malagasy ty anery olona tsy vitany hoe mijery aty ambony aty fotsiny. Fa raha fitantana firenena amin'izao fotoana izao de zay no ahitantsika azy. Zay no zava-misy. Jerena avy aty ambony fotsiny. De kitaitaitra de hoe ndeha anao an'izao, ndeha anao amin'izao. Fanapahan-kevitra misy teny zay ampiasainay aty amin'ny ena manjery hoe misynchrone sa tsy misynchrone. Zay le izy. Fanapahan-kevitra any ananiny tsy tena mifanaraka akory amin'le filan'le olona. De zany io rehetrarehetra io. Fanapahan-kevitra tsy mifanentana sy tsy mifanaraka amin'ilay maharary ny malagasy ao amin'ilay toerana misy azy. Zay ne ny zavatra misy eto Madagasikara. Anao anty nefa tsy zany. Nen'ny sasany tsy fandripahalemana ny tena mamaika azy aloha. Nen'ny sasany tsy ampy masom-boly.
mila voanjo moa izy teo tamin'nisy toerana zay nandalova amin'ny président Ravalomanana dia masombolona voanjo ny tadiavy olona zay mamaika azy zay problemany zay problemany tsy ahafahany miatrika ny hoe ny asa-piariana fa raha ny fitantanana ny firenena amin'izao fotoana zao hoe jerena zany a tsy hitanao hoe ahoana ohatra ny tapitapika eo dia anao an'izao tapitapika eo dia anao an'izao nefa le tena olana mahazo an'le vahoaka atsy a tsy vova fa zavatra hafa no hiazakazahana zao eto Antananarivo feno kamera ny eny amin'ny sisiny arabe efa manao ny installation na kamera tsisy miteny mihitsy hoe tsy mety na hoe ahoana fa hoarahana amin'ny kamera ny amin'ny resaka fifamoivoizana io zany mety tratra amin'ireny koa mpanentaka sy ny sisa fa na zany na tsy zany raha vitanao zany mametraka kamera eraka Antananarivo a dia le fiainan'le vahoaka ihany koa mba jereo mandany vola ohatrinina amin'ireny kamera reny fa mba handany io vola ihany koa ilay fahasalamam-bahoaka ilay sakafo hoan'ny malagasy ao foana ane le izy zao fa 700 ny kapoaka amin'ny vary 800 ny kapoaka amin'ny vary efa misy 1000 ny kapoaka amin'ny vary any loatra any amin'ny tena fotony any 700 ny kapoaka amin'ny vary ka le eny am-pihinana miakatra fa le mpamboly me manitra ihany dinina koa zany dia tsy mety zay iny ara namana fanira zafy manantany tonga ianao a miarabanao ary aloha dia doza tsisy dia misaotra sady miarabandrena miarabany mbola sy faly ao amin'ny lafiny teknika ny namana any amin'ny radio mada isika rehetra mpanaraka ny miara-manonja MPS radio mada any amin'ny faritra ny ampitan-dranomasina rehetrarehetra any marobe ianareo no nangataka an'izay kokoa zay fa aloha dia atao kokoa faobe ny endriky mifandaharam-potoanantsika koa mbolo lavalava raha teo rina isorina ianao nanokatra mifandaharana efa masitsika avy hatrany ny fiditra ao anatin'le satria nomeny fanjakana vaovao ndray tsika dia vao mainka amin'le dolatsitsika koa na ame sujet atsika indray a ny amin'ny hoe io ndray raha fa petao zay hoany eo zay fa nandainga tamin'ny vahoaka tamin'ity resaka mondial ity dia tonga koa tsika satria io moa zany le fanjakana ohatrany efa zatra ny lalandririnina mety amin'zareo foana manao endrika fandangana zany ho an'ny eto Madagasikara ny feo zay nalefa teo sy ny sary dia mazava tsara mihitsy ny amin'ny hoe tena nampanantena nandritra ny ahadevitra ndeha hoe ny avoloha zay nge ny ahadevitra iny tamin'ny 2024 satria raha nisy zavatra tena tiany malagasy na dia mbola tsy nahomby tsara rarina dia ny tontolo ny baolina kitra nahomby izy tany aloha taty aoriana nisy lesoekely ny baolina kitra dia anisan'ny taraina satria zao manko ny zavatra tsara ho fantatra iny a teny Andriamatoa ihany Rajoelina tamin'ny 2024 iny dia ohatran'izao ny fiandohany iny ny mpanao gazety zany zay nantany nandritra fasafasa ny filohan'ny repoblika sy ny filoha Ravalomanana zany zay kandidata amin'izany fotoana andrany dia ny mpanao gazety ny TVM CRNM Joara Vojanary sy Tsitoana marina miala tsy manona anara dia tamin'izay ny fantaniana napetraka Andriamatoa Joara Vojanary dia hoe mba misy fantaniana ozy izy fangatahana ity satria mavesatra le izy mba fanirianay indrindrandrindra faniriny vahoaka malagasy ny anaraka lalao ngezabe ohatrany hoe coupe du monde ka na jeux olympique ohatran'ireny kanefa eo amin'le sary ny fividianana an'le sary tena tsy zakany RNM sy TVM ka zao apetraka aminareo ty rehefa tonga eo ve nareo mba afaka mampiditra mba andray andraikitra handoa ny sarany ny fanjakana amin'ny fahazonany reny sary reny satria ilain'ny vahoaka ohatry ny any firenena rehetrarehetra no manaraka an'ilay lalao mivatana zany tsindrimy mihitsy hoe coupe du monde canne dia jeux olympique dia napetrany tamin'izay hoe tafiditra ao anatin'ny teti-bola rehefa ianareo ve no mitondra fanjakana ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao no resantsika fa izy no nampanantena koa tamin'izany fotoana andrany dia mazava ny azy gaga ozy izy rehefa nahita hoe nisy filoham-pirenena lanim-bahoaka teo io manko manahirana le filoham-pirenena lanim-bahoaka resahany io izy ihany nanao propagande sy ny ekipany amin'le filoham-pirenena zay nydimbiasan'Andriamatoa Rajaonary Mampianina hery
averintsika tsy nisy nahafantatra ny filoherina Jonary Mampianina na izy ministry ny vola na izy candidat tamin'ny élection présidentielle 2014 raha tsy Andriamatoa Iany Rajoelina sy ny Mapara no nampahafantatra azy ary nandany vola nanao fampelezan-kevitra an'Andriamatoa Jonary Mampianina. Zay aloha zavatra azava tsara zany adevitra zany riny. Ka raha miteny zany izy hoe gaga fa nisy filoham-pirenena lanim-bahoaka teo nefa tsisy atsasaky maty sakoriny no nalefa tamin'ny Coupe du Monde. Mondial 2018. Mondial 2018 le Frantsa no nandresy tamin'izay. Russie. De miseho azo gaga izy. Izy anany eny nametraka an'le olona teo ko gaga amin'ny ahoana moa izy. Izy nanao propagande niaraka tamin'ny ekipany nandrafitra ny plan de communication rehetrarehetra n'Andriamatoa Jonary Mampianina tamin'ny 2014. Nampiasa moyen. Na iliny any amin'ny Jonary Mampianina. De na ilony tany izy gaga izy ozy izy takan'le fahagagany hoe nisy nampiasontsika 3 volana. Ianao aneny nanosika an'le olona 2014 Donc ianao zany parmi an'le olona nampiasona tao satria olona nomenao maillot anao io olo io. Zay le raharaha. De miteny izy hoe gaga fa nisy olona lanim-bahoaka tamin'izany tsy nahatanteraka ny teny meny atsasaky ny matsa fotsiny. De nanome toky rehefa zany io zany dia mampanantena manome toky satria zay ozy izy mahatsara an'le filoham-pirenena tanora. Mihaino ny etaetany tanora. Zay daholo nge zavatra andresany tamin'ny fandarana io. Ka zao ahazo ny lalao ny Coupe du Monde isika. Lalao rehetra ary de hita ny vahoaka malagasy iray manontolo. Tsy very tady-potra anie le vahoaka malagasy. Tsy ninana vao manadino ange Andriamatoa Filoha le vahoaka malagasy. Na de mahantra sy mavomavo sy reraka ra-piainana izy. Araka ny fomba nytotananao, tantananao le firenena sy nanapitianareo an'le firenena. 3 taona mahery taty aoriana, sy tapa mahery taty aoriana. Mba misaina ihany, mba mieritreritra ihany, mba mandinika ihany le vahoaka malagasy. Ny aminy hoe zao kosa ny nambara tamin'izany satria 2018 zany rina Coupe du Monde. De raha nyteny an'iny izy 2018 nandritra n'ilay fasafasa de mahafantatra izany raha ohatra ka tena hoe malala n'le etaetan'ny tanora sy ny filan'ny tanora malagasy de hoe isy mondial afaka efa taona 2022 tahaka n'le hoe tam 2019 reto olo reto rehefa naka fanjakana de efa nahafantatra fa tokony isy refonte totale ny liste électorale 2022. Efa fantatra meloda. Efa fantatra satria 2012 isaky ny 10 taona ny refonte. De tsy nila vanitsy tsy nila kisa teo fa rehefa nitanterahany ihany le izy nataony amin'ny fomba fanaovana azy le izy ahafahany manodikodina raharaha. Zavatra rehetra zany fantatra melo daholo. Dikan'izay raha zay ny zavatra nambarana tany amin'ny 2018 2019 rehefa nahazo fanjakana Andriamatoa Iany Rajoelina de efa tokony eritreritra ny aminy hoe ahoana ny fomba ahazona ny lalao rehetra satria tena voalohany promesse présidentielle nambarana zay ary faharoa fantany fa anisany tena tiany malagasy ny taranja-baolina kitra. Ohatran'izany anie le tamin-kaniny nanaovana dokam-barotra be mihitsy hoe tena miezaka le fitondram-panjakana mahazo ny lalao rehetra. De zao indray moa zany ohatra ny varadatsaka ny nahenony vahoaka malagasy tamin'ny zoma teo. Miaraka amin'ny jiro tapaka. Le fandarina nataon'ilay Ramatoa mpitondra teny gouvernement tany aminy hoe lalao 720 amin'ny 420 ihany no azontsika. Tsy zany ny fanarahana tamin'ny 2018 aloha zavany resaka. Lalao iray manontolo no nambara ny filohan'ny repoblika tamin'ny 2018 candidat izy tamin'izany. Ary natina na sy tiana ao anatina adevitra ohatrin'ireny zavatra ohatran'izany misy mahafaly ny olona ihany taty aoriana de mba hoe aleo hifidy an'ity olona ity fa mba manana vision mba mieritreritra zany ty olona ity fa mitsinjony tanora mba afaka mahita propagande anie iny fazefaseny. De iny no mivadika rehefa aveo rina programme satria ao anatin'le velon'le filohan'ny repoblika le resaka tanora sy ny fanotanjahantena. Ay soloky ara-pifidianana alisa tsy araky ny zavatra andresany iny zava-misy aty aoriana. De hoe tsy afa manoatra ngeka io ihany no monko itsika ao anatin'le tsy pay TV zany hoe le mandovola fa tsika tsy andoavam-bola mahita argument le fanjakana na de eo ara le fanapahan-kevitra ny raisin'ny FIFA. Tsaroantsika tsara ty adevitra ty rina.
rehefa nandeha nyresaka mpamatsy volo zao fitondram-panjakana zao ka nisy lelavola misimisy azony de niteny le fitondram-panjakana ary mitady an'izay feo zay tsika ny aminy hoe mahay manao négociation ity fitondram-panjakana ity misy an'izay mihitsy manana capacité de négociation ary atokisan'ny rehetra atoisan'ny vahiny ainay mifampirara ainay no mifampirara ainay mandresy lahatra tronaninona tsy vitanao no nandresy lahatra azotsika lalao efatra ambempolo satria anao olona filoha mahiratra indrindra champion manino zany tsy vita de rehefa 20 ary nytenenina mbola 20 mitsipozipozy l izy riny de zavatoza no nitrango marta marilambo ndrehatra le jirama satria tsy ndrehatra koa le jiro koa tsy zarizary mifahazo ny vahoaka malagasy an'le jiro dikan'izay 20 ny lazaina zany fa lalao tsy andoavam-bola hany mba azon'le fitondrana ty zany fitondrana farany tokony mba homenatra ny fanjakana tyo ke nahazo mondial daholo riny farafaratsiny tsy naparateny ohatrany zavatra nyresahana fa zay azo kely teo io le hoe valalitra tanina tsy atolo-jaza tamena tsy mirehatra zay kely anana nano ahiratra de iny nentina teo anatrehany voaka malagasy fa maninona izy amin'ny zavatra fa mahita voly zay le izy ary mahita lazaina fa manana capacité de négociation enjana be ity ene raha ohatra sika ka manao fampirarana angeza be avadika zany le PTV zany ve le TVM ary mahasorena ao anatin'ny zavatra resahan'le ministry ny serasera sy ny kolotsaina de hoe fangamo zany de baolina raha sika le 64 match dia manomboka amin'ny 1 ny baolina daholo zany jerevana ao anatin'le TVM de ao nefa misy vavao ao misy fandarana zavatra fa sy ny sisy aza mba mila voatsiary hatram'izay ny mondial marobe ny lalao tao fa zao azon'ny TVM atao mandamina zany fandamina zany satria zao indray mandeha ao anatin'ny 9 taona le izy ary 20 novembre ka hatramin'ny 18 décembre ihany zavatra azo donc azo alama ny grille de programme eo anivon'ny TVM fa maninona mbola arahana teny ohatran'izany amin'le fomba faneho-kevitra resantsika an'izay rina manahirana be ny any le zava-misy tena manahirana le izy ary tena indraindray reto olo reto mieritreritra ny vahoaka malagasy mihitsy tena hoe concombre painsemanta azo ambakaina zay ambakaina azy iny vao nandeha omaly efa nanao ny adalany le jirama tsy fakahitana ny délestage mbola tsy nahita am'le fanokafana nge zany sy le maty sany sasany PDB betsaka ny tsy nahita donc efa tsy nahita maty tsaray aloha zany ny distika sasany no ny fahatapahanjiro de zay mba afaka misitraka mijery any am'izay ijerevany sy misisisika kely zay misy application hafa no mijery an'ny telefona de any no mijery tsy manana an'izay zany de mbola nahazo vavaratsy de rehefa tsy mahafaly izy de ndana makany amin'ny FIFA hoy izy le ministra fa tsy mba afaka mipetraka mihitsy ho tompona ndraikitra hoe eny ara etona de mitondra amin'ny fialan-tsiny ny filohan'ny repoblika satria nanambara tokoa izy tamin'ny fampelezan-kevitra 2024 nampanantena ny azona ny lalao rehetra kanefa tsy afa manaotsika no ny fandamina amin'ny FIFA ka dia miala-tsiny faravaratsy mba zany ny langazy satria onjam-piao-pirenena no resahana ary fandaharana mipaka makany amin'ny vahoaka malagasy teneny rajoela mantsy hoe match complet dika nefa le ministre nefa le ministre amin'ny teny hoe fangabaolina rery mifandaharana zany hoe mandiso ny teniny Andry Rajoelina zany le ministra zay zany dikan'izay ary manao tsy nitsinina mihitsiny manao tsy nitsinina mihitsy am'le vahoaka malagasy le hoe mba sy reraky ny fiainana mba fanaritra hoe mba manaraka an'le lalao de mbola ampina le hoe ndana makany amin'ny FIFA de mbola nisy anankiray koa zany nanaraka an'ino ny teny telefona mbola vehivavy daholo reo de asainy makany katara indray raha te ahita an'le izy rehetrarehetra ohatran'izany hoa le fisaina le mpitondra fanjakana fisaina lomoriny ohatran'izany le olona mitondra fanjakana tsy mieritreritra mihitsy hoe misy vahoaka ne ao ambadiko ty micro resahako ty misy olona ne mahita ny zavatra resahako le vahoaka malagasy sahirana mba fafinareta ange mba mahita baolina le mitovy mipanakarena sy ny sahirana sy ny mahantra sy ny antontonony mba afaka mijery baolina ty raha tsisy fahinjaona riny tsisy fahinjaona ty satria raha ny tokony izy any amina toerana marobe de mba mijery am'le écran géant tsika zany fa tsisy an'zany ny covid efa afaka tokony mba afaka mijery an'zany fa tsy mahita an'zany tsika
zany mampalailo anatin'izao raharaha izao fa andray ny député Géry Randrembolaintsika ao anatiny ty anyty ndray Rina Rabe Mananjara de rehefa aveo moa zany hivery ny Rina rehefa aveo ny député Géry ara-dalana amintsika tsy hoely izy no eo satria mbola amonjy fandaminam-pivoriana ny solombavôka Géry Randremolaina eto aloha zany de député Géry anatin'le hoe tsy niaraka tamintsika izy nandritry ny herinandro roa ngamizay na telo ny antony de mbola nisy asa goavana be zay na teny de efa nitondrana ny teny fialantsiny any député Géry Randrembolaina fa naizany naty zany ara de manana ny ambarana izy amty raha pireneny ty de efa mivona mandamina kely fotsiny faly eo fa eto zany de manolotra ny kokoa satria ho avy eo ny député Alaina Tsimondrano rehefa avy eo de hisy fantamina koa satria misy fety be any Tsimondrano any amin'ny 20 volana Novambra dia fahakalazana fijoroany ny vehivavy tiako Madagasikara de miomana zany ianareo zay mahatsiaro tena fa Tsimondrano indrindra ny vehivavy tiako Madagasikara hiasika an'izay fety lehibe zay fa mbola ho avy mo ho hitantsika eo fandaminana mbola hifampiresaka ny filohan'ny vehivavy tiako Madagasikara any Tsimondrantsika Ramatoa Fanja rehefa azotsika izy dia ho alamitsika daholo ny fandaharam-potoana fa efa miomakomana satria Tsimondrano io mahay mifety io da fety be eny ara député Géry tonga eto indray tsika anatin'ny ty fandaharantsika ity arabaina ianao marina rerajeraka amin'ny faran'ny herinandro fa arabaina ihany koa afaka atao anatin'ny fahasalamana tsy fahasalamana moa zany satria nahery de nahery ny gripa tena marobe no ny didiny nandehanany anisan'ny tratra atao anatin'izay koa ianao antony tsy nafahana niakatra teto amin'ny fandaharantsika tamin'ny herinandro miarabanao namana faniry miaraba ihany koa andreo teknisianina rehetra zay ao ambadimbadika ao ary indrindrindrindra miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy manaraka tsy tapaka ny fandarana miara-manonja miaraba nareo avy any Dilambato any zay mangataka atao kokoa manokana de miaraba nareo ny tenako miaraba nareo ny ekipa miara-manonja miaraba ihany koa ny ekipa avy any Antsorobe indrindrindrindra ny avy any Morondava ihany koa zay nangataka mihitsy hoe mba atao kokoa nareo satria Morondava koa dia nandray amin'ny président Marc Ravalomanana tamin'ny faraparan'ny herinandro teo zay atao hoe molo resantsika eo nahitana fahombiazana tsara de manao kokoa nareo any Morondava miaraba ihany koa nareo eto Avaradrano ny avy any Akadinandrina nangataka atao kokoa manokana ny any Efeferana sy Filiazo ny ao Sabotsonamena ry namana Philippe ao Ambonorinao de miaraba manokana ihany koa ny ekipa Volasora de kokoa daholo amin'ny ekipa Navaradrano rehetrarehetra zay nangataka atao an'izay kokoa zay fa manapetra mono fotoana eto amin'ity fandaharana miara-manonjy ity dia somary feraperatsika ihany fa ezahantsika ho tononona ihany nareo amin'ny fotoana mapety azy fa dia elaela tokoa ny tenako namana faniry tsy teto amin'ity fandaharana miara-manonjy ity teo ny adidy amanandraikitra zay tsy maintsy sahan'ny tena eo ihany koa ny atao hoe tsara zay tsy fahasalamana kely zay satria somary gripa maherihery kely no niantra tamin'ny tena de zay no natonga ny fialantsiny amintsika rehetrarehetra matsy nareo nanontany hoe fa izy député Géry tsy elaela tsy hita zay zany le antony tsy nandalovan'ny tenako teto fa de amin'ity an'ity tsika dia hiara-dalana eto indray hitafatafa eto indray ary anambara ny zavatra tokony ho ambarandray amin'ity fandaharana miara-manonja zay ho atao ho androany ity loha hevitra telo no hoentiko miaraka mamakafaka miaraka amin'ny namana faniry eto ny Jirama eo ihany koa ny dian'ny président Marc Ravalomanana tany Morondava eo ihany koa ny fitsanganan'ny enquête parlementaire momba ny toedrara nisy tany Ikongo reo zavatra reo zany namana faniry no dinidiniantsika amin'ny rahalahy eto ho fakafakatsika amin'ny rahalahy eto satria tsara ho fantatro ny vahoaka malagasy foana ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena satria ireo vahoaka malagasy reo dia tokony tsy ho topotra miony amin'izay zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena satria raha ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana zao namana faniry dia anisany teny hoe tsy haikaiky amin'ny vahoaka malagasy tsy niresaka Jirama ihany
tsy ndresaka tsy fandripalamana ihany tsy ndresaka tsy fanananasa ihany tsy ndresaka kere ihany fa tena amin'ny zavatra maro samy hafa mihitsy ka zay mametram-panontaniana na manafaniry fa de omeko anao ny fitenenana ya efa nanatsidika moa ny solomamboaka Zeriran-Drembolaina teo ny amin'ny resaka jirama satria ny farany herinandro teo député Jery zany a de tena nijaly ny vaoka ary ny tany amin'ny faritry Fenerive iny raha mifantatra koa de nampiseho zay tsy fahafaliany zay mbola tsy mindrano zany resantsika zany ny amin'ny hoe tena délestage natanjaka be mihitsy nanomboka ny Zoma sabotsy le délestage moa zany efa misy fa tena natanjaka be satria nahalitra be le fotoana le izy de tena leo tanteraka le vahoaka amin'ny akabeany saika manena Madagasikara fa nitranga omaly zay tao anatin'ny pejy ny gouverneur amin'ny faritra Atsirana nahitana ny vaovao de ny partahan sary toy izao zany zava-misy tany Marolambo arak'izay andefasan'ny faly azy io sary io no miparitaka omaly zay hoe may ny jirama any Marolambo rehefa miresaka jirama tsika zany de ao zany ny fitaovana ao ny re kirakira rataratasy de hitatsika zao zany ny sary maraina zany zava-misy any Marolambo arak'izao hitatsika amin'ny sary zao may tanteraka ny tobo zany zay misy ny jirama ny Marolambo hatramin'ny antota-taratasy ny zahatra tsaroko député Zeriran-Drembolaina efa nisy toerana ihany koa may fa tamin'ity zavatsakany ity ihany koa raha tsy diso ny fitadiko nisy fahamaizana ihany koa tao anatina baolina ihany koa ny tany Maroantsetra raha tsy diso atao nisy trangan-javatra ohatran'izay ary nisy disika vitsivitsy ihany koa ny trangana zay fahamaizana samy hafa izay zany taoriana zao akoatriny hoe misy fihetsiketsihana samy hafa teto Antananarivo nataony voaka mbola resaka jirama avokoa zany rehetrarehetrany de aleotsika hitodika amin'ny solomamboaka ny Madagasikara mihitsy satria marina fa Marolambo iny député Jery fa amin'ny mahasolomamboaka ny Madagasikara anao eto Madagasikara misy an'iny vao fiditetsy avaradrano ianao fa toa ohatry ny marary any avaradrano ihany marary amin'ny Marolambo ny marary amin'ny Fort Dauphin ny marary amin'ny Befotaka ny marary any Tsiombe ny marary any Asambava sy ny sisa député Zeriran-Drembolaina marony zany na manafaniry satria raha ny zavatra misy tokoa ary tsara apatsahivona satria dia samy mahafantatra an'izany tsika rehetrarehetra fa nanomboka omaly ny mondial ny coupe du monde ny baolina kitra zany fanontaniana petraka ny hoe raha tsy fiomanana ve ny jirama satria efa fantatra fa isokatra omaly ny coupe du monde baolina kitra raha ohatra ka vonona ny tena andray zay atao hoe fanaparitahana sary sy fahafezana fahamezana fahafahapo amin'ny vahoaka malagasy ny fitondram-panjakana dia tokony efa niomana amin'izany délestage zany niomana amin'izany hoe fanatsarana zany manaiky ny tenako hoe misy ny fanatsarana misy ny ezaka ataon'ny jirama ny tompona andraiky tsy jirama fa ny zavatra azo lazaina aloha amin'izao fotoana zao de tena hoe tsy mahafa-po ary tsy vidiny hoe tsy mahafa-po fa ohatrany hoe voame ary miratsy kokoa ny fanjifan'ny vahoaka malagasy ny fanjifana ataon'ny jirama nohony amin'izao fotoana zay hoe misy fanamboarana sy misy fanatsarana zay zany fanontaniana petraka ary raha nahita tamin'ny télévision rahavavy ary tsika tamin'ny alina lahady hevitra be tao de hita tao amin'ny fandarana io fa tena hoe mifanilika no tompona andraiky sy jirama sy ny avy any ministera de zay zany no antony alaka hoe iza zany ny tena tompona andraikitra voalohany amin'ny resaka fibakiona mpiasa sy fanatanterahana ny asa ho fanatsarany jirama ny ministera ve sa ny avaty amin'ny mpiasan'ny jirama ka alomba azavain'ireo tompona andraikitra vatana amin'ny vahoaka malagasy hoe iza ny tena mahatonga ny tsy fetezana iza ny tena mahatonga ny zavatra tsy mety amin'izao fotoana zao fa efa ela ny teny an'ity zavatra ity ary mitodika manokana amin'ny ministra sy ireo atao hoe tale général na ireo tale zay tompona andraikitra ao amin'ny jirama fa ao alasora ao atao hoe ao amin'ny fokotanina Ambatomalaza sy ny Ambody Voanjo Ambodrazaka iny eo ihany fa atao Amboro ihany koa de tena misy hoe 80 volt ny voltage avoakany courant jirama manomboka eo amin'ny 4 arivo eo amin'ny 5 arivo eo zany hatrany amin'ny 12 alina any
ary raha tafakatra izy io de tena hoe 190 volt na 170 volt maximum. De efa nanaovana fitarainana tamin'ny jirama izy reo de namaly ny jirama hoe dedavana vahaolana maritra fa tapitra ihany aloha ny taona fa mbola tsy hita zay zavatra hatramin'izao fotoana zao. Zany hoe maro ny mety olana ihany koa akoatran'io fa io aloha zany fitarainana vatana avy aty amiko de alefako foana zay zavatra hoe mba jereo re olona satria de tapitra simba ny fitaovan'ny olona ao amin'io toeran'io. Momba ny resaka maro lambo zay hita tokoa tamin'ny tambajotra serasera nalefa ny namana teknisiana teo ny sary mitantara an'izany zavatra rehetrarehetra zany sy manambara ny fahamaizan'io. De ny commentaire anatin'le sary iny anatin'iny vaovao iny de ny hoe nisy nandoro le jirama tao maro lambo. Zany zavatra rehetrarehetra zany anjaran'ny tompona andraikitra na mpitandro filaminana manao fanadiadiana fa ny fanontaniana apetraka fotsiny hoe reny fitaovam-panjakana revy zany de tsy misy mpiambina, tsy misy tompona andraikitra fa maninona hoe rehefa may de misy manimba foana na misy manoro foana fa tsy mba misy mihitsy ve hoe mba fanaraha-maso an'izany zavatra zany mba hafahana mitanjana an'ireny fananam-panjakana reny. Satria le olona efa mijaly amin'le resaka fanjifana an'le jirama, le fitandrevana sy le fitandremana sy le fiarovana an'le fananam-panjakana koa ohatran'ny goragoraka tsy fantatra hoe iza ny tompona andraikitra tokony ametraka an'izany atao hoe fiarovana an'ireny fananam-panjakana ireny na manafanisa satria raha le zavatra efa tsy manjara efa tsy mahafapo amin'ny vahoaka fanjifana mbola potika ihany koa le fananam-panjakana iza zany ny tompona andraikitra voalohany. Ary ny olana ao anatin'izay député Géry de ny aminy hoe ho sarotrarotra indray nefa no ahafahana manonitra an'le fahasimbana zay koa aloha zany mba mila mifampitaisitsika amin'izany lafin-javatra zany ny eo efa manahirana ny anonerana an'le fahasimbana koa mbola tena ezaka lehibe satria lay jirama mbola vatsim-bola mbola tsy tafarina tanteraka potika tanteraka député Géry de tsika zao mare vaovao samihafa ihany koa hoe ao hoe latsaham-baratra inona zany koa ny transfo-na jirama misy vaovao mielan'izany mila hazavaina daholo zany rehetrarehetra zany ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra tsika amin'izao fotoana zao dia mila mitondra fanazavana le fitondram-panjakana moa zany mbola manao tombana de tsy fantatsika hatramin'ny rovinina ny tombana ny voaka na sarinady fotsiny na sinema ty tombany ty mbola tsy hahafahantsika mamatra fa anakatonana an'izay pedin'ny jirama zay député Géry tsara ihany angamba ny azo lay marina fa tsy afa-po le vahoaka 20 ny lalao azo raisina malagasy eto amintsika mbola tsy afaka hoe manana fahafahana tena manana finday raitra sy mampiditra application sy afaka mividy meka mba hanarahana lalao amina telefônina ohatra na mba andehanana ankatara satria zay nataon'le olona anankiray zay ny aminy hoe raha ohatra ka te hijery azy teteraka de mandehana ankatara mampalahelo iaho le fotom-pisainan'le mpitondra fanjakany am'le fanadroadrona le voaka fa alohan'ny teny alantsika am'izay zay député Géry ngambany ny tena afatra lehibe zany tsara ihany aloha zany satria isika hoa mitaiza vahoaka makany voaka malagasy rehetra amina resaka hoe fananana iombonana tahakan'ireny tokony mba hisy ihany ny resaka fanajana na eo le fahatezerana. Maro zany na manafaniry ary ho anahy manokana dia anisan'ny tena pakafisy ary mpijery ny resaka coupe du monde ny football zany. Ary raha fitadidiko ohatra amin'izay dia nahazo ray manontolo foana zay fanjakana mipetraka teto hoe name fahafapo amin'ny voaka malagasy hoe nahita amin'ny match rehetrarehetra ary tsy tapaka ny jiro tsy tapaka ny jiro ka tsy fantako hoe fanojo amin'izay zavatra zay hoe ty jirama ty hoe mety tsy azo an'ireo match be dia be reo tsika noho ny resaka jirama ty mety vao mihazo kina be amin'ny fotoana match mandeha ohatra zao tsy mandeha ny jiro tsy mandeha zao zavatra zao fa ho anahy manokana zany tsy fialana olana tsy excuse zany ny hoe misy transformay tsy zay mihitsy amiko ny atao hoe vahaolana ary hoe ialana tsiny amin'ny vahoaka malagasy satria raha olona tena mpitondra zany ianao indrindrandrindra mitantana orinasa de tena hoe efa vonona amin'ny zavatra mety hitranga rehetrarehetra fantatritsika zao fa fotoam-pahavaratra jirama ve de tsy mba manana réserve na transfond na ihany koa mety hoe manana vola mba hiandra atao fiandry mba hafahana mividy fitaovana ihany koa raha sanatrian'izany tsetratsetsa tsy aritry fa za moa tsy hoe mpitantana jirama
fa za zany de hoe mahafantatra ary mba tokony hoe ampahafantarina ihany koa no tena antony zavatra misy marina fa tsy ahodikodina ohatran'izao zany le raharaha-pireneny ty ahodikodina ohatr'izao le atao hoe fitondrana an'le vahoaka malagasy fa mety zavatra kely ny andraisanareo an'le jirama na hoe fandrebirebena an'le olona misy may ary misy an'izao ry misy an'izao aty fa vahaolana de aminareo mpitatana ihany sy aminareo ministera ao ihany koa reo tompona andraikitra voalohany eo am'jirama fa jereo ny vahoaka malagasy meo fahafahapo izy fa raha vola miditra sy nataoko hoe am'teti-bolam-panjakana ny elefi zao mbola vao hijery moa androany hoe manahoana marina moa ny teti-bolam-panjakana ao anatin'io tety elefi zay ho lanina amin'ny assemblée nationale io indray atoato dia hoentiny eto amin'ity ainao manjery ty ihany ampahafantarana antsika vahoaka malagasy ihany fa PDB ny volam-panjakana atokana ho an'ny jirama hatramin'izay zavatra hita sy tsapa nefa dia tsisy fahafahapo mihitsy ho an'ny mpanjifa tsy vitany hoe jiro miakatra tsy vitany hoe tompona compteur tompony trano sy ny mpanjifa indray no manao ny asan'ny mpanao relevé tsy vitany hoe rehefa tsy voalohan'le olona vokatry le anina hoe mba misy arrangement azo atao fa de hoe tsisy resaka mihitsy ty na marina na tsy marina ary io no efa nasiko resaka ihany koa tamin'ny teknisianina ny jirama hoe nanazava mihitsy zareo ary misy tale mihitsy ary am'teny tamiko fa hoe io compteur électronique io rehefa ampiasaina dia rehefa midina ny tension jirama na miakatra ny tension jirama de miodina foana io zavatra io zany rehetrarehetra zany anisany ihany koa mampiakatra ny facture ny jirama amin'ny fanjifan'ny vahoaka zany de zany rehetrarehetra zany tsara ho fantatra ihany hoe inona ny vahaolana hoentin'ny tompona andraikitry ny jirama afahana zany mama ny olana ny mpanjifa sy ny olana ty délestage lafo ty fa de tena mampitsaitsaika de hitantsika moa zany raha hoe reny ady hevitra tamin'ny aina manjery alina reny namafisina tamin'ity miara-manonja androany ty tokony mba hijoro tady vahaolana ny fanjakana na manafaniry hijery an'izay zavatra refa ho anahy manokana aloha farafaratsiny mba hoe meo fahafahapo ny vahoaka malagasy anarahany coupe du monde eo ihany koa ny hoe mba tsy ho tapaka lava jiro de mba tena hoe matsa rehetrarehetra mihitsy zany no tokony ho alain'ny fanjakana ho alefa ny fanjakana ho an'ny vahoaka malagasy fa raha matsa 100 mahery ka 20 mahery fotsiny omena anazy ore olona so de mba tsy rariny kosy tsy ampefiry ny volam-panjakana re olona ny vola loha amin'io mba azahoana an'izay matsa rehetrarehetra ho jeren'ny vahoaka malagasy efa de tena miady an'izay kosa ny tena koa hoe mba aloha mba matsa rehetrarehetra no jerevan'ny vahoaka malagasy ampiasaony ma hoe mahay mandresa lahatra anareo azo itokisany rehetra tena manana an'ireo azo lazainy hoe lobbyina matanjaka eo amin'ny sehatry raisam-pinena ka mba afaka mampisitraka izy ty manko lasa lapoaso carré zay no fomba ilazantsika azy sady efa tsy ampy-matitra amin'ny coupe du monde amin'ny Madagasikara no mbola maty ny jirama de mampalahelo any zay le hoe lapoaso carré ty zavatra amseho ty de ny olana indray député Jerry mbola ho avy ane ny fety ny farantaona sy ny krismasy indray sy ny taombaovao hoe mbola hitady hevitra koa le jirama hanatsarana an'le ezaka rehetra samy hafa nefa de nambara n'le tao anatin'le staffin'lay ministera fa hoe maivana ny délestage any amin'ny farantaona izarahantsika zao isy ny resaka angovo azavozana isy ny fanaovatsy ny fampiasam-bola ho an'ny jirama sy ny rehetrarehetra fanampiny ny herinaratra eto Madagasikara kinanjo inona zavatra nitranga velantsika eo na amin'iny député Jerry raha politika anankiray lehibe ny tamin'ny faran'ny herinandro tany Morondava teo de nahazo alalana sa tsy nahazo alalana ara-dalàna vita somatsara ny hetsika zay tao anatin'ny fankalazana ny 20 taona ny antoko-tiako Madagasikara hatramin'izay ny antoko-timo tsy mikorotana amin'ny lamina tsara fa mifanjakana ny tena olana matahotra an'le olona hanaraka an'ilay antoko-timo indrindra rehefa mipotra ny Filomary Karavalomanana de tena ino zany tena sahiran-tsaina mihitsy le fanjakana mihetsika ny tongony vao mihetsika ny tanany mitraka ny lohan'le Filomary Karavalomanana misokatra ny vavany de ny fanjakana ray manontolo mipanika ao anaty an'izany rehetrarehetra zany fa de tam'izay lalana analehany zany député Jerry sady mampatsiahy ny vahoakantsika nanomboka taty Kazomiritra nahazo amin'ny mandoto anjo maramaro
Martina tonga tatia miandro vazo nandalo mabo ay indrindra moa tany Morondava de tena feno rakotra vahoaka tanteraka mihitsy vita somatsara ny 20 taona tany Morondava député Jery sady endry manara-dalàna no olona tena azo lazainy fa tena mandray ny toromarika avy amin'ny filoha sy ny bureau politique ary ny solombambaoaka ny mpikatroka ny atokotiko Madagasikara sy mivoaka. Ya, anisan'ny arabaina manokana mihitsy ny Morondava sy ny teny amin'ny lalana rehetra zay naleha président Ravalomanana teny fa zay voalaza namana faniry zay mihitsy izy tena hoe nahitana fahombiazana ary io resahana foana hoe mangetaheta an'izany président Ravalomanana zany ny vahoaka malagasy. Fantatra ny vahoaka malagasy ny zava-bita an'izany filoham-pirenena teo aloha zany ary tsy ahitakonana na eran'izao tontolo zao ary anisan'ny tena hoe mbola mampiaiky ny olona rehetrarehetra ny hoe mbola hitiavan'ny olona ny président Marc Ravalomanana na de ninninona raha atao hoe sakatsakana sy atao hoe fanakorotanana ny dia zay nale tany satria raha ny zavatra nisy de na pireo mpitandro filaminan'ireo na ny zavatra niseho tany dia efa fantatra ary efa mazatra satria io fotoana nidina président Marc Ravalomanana tany io no atao hoe andraisana ny vahoaka Morondava tany sy ny arana nitafatava tamin'ny vahoaka Morondava dia raha hitantsika tamin'ny tambatrotra tserasera teny ihany koa sy ireo nahinahitra maso tany Morondava mihitsy dia nisy ihany koa zavatra nataon'ny fitondram-panjakana ka zay ny zazana anazy le copier-coller président Rajoelina zay natonga resabe satria dia tomobily-mpanjakana no nentina nitsenainan'ireo olon'ireo ary zavatra ametrahana fanontaniana de ny hoe fa inona moa ny asan'io copier-coller io mpiasa-mpanjakana ve izy io sa tompona ndraiky mpanjakana no anokanana tomobily-mpanjakana mihitsy no mitsena anazy so manao carnaval lerany tanàna ka anjarany rehetrarehetra anjaran'ny fanjakana koa mandinika satria na ny prime ministre raha teo aloha de nitaky mihitsy hoe ataovy plaque rouge daholo tomobily-mpanjakana na manafaniry mba halalana hoe ampiasain'ny olona makaiza le tomobily-mpanjakana ve amin'ny asa-mpanjakana ve sa amina zavatra afaka indrindra faran'herinandro ivelan'ny asa todika manokana amin'ny andriamatoa prime ministre mihitsy ny any hoe aiza ho aiza mifandraisana andraikitra ao am'le tomobily-mpanjakana ampiasain'ny olon-tsotra reny ary tena tsy miafina fa tena miratiraty ka velantsika eo iny fa zeny rehetrarehetra reny ko no natao dia mba entina andrebirebena ny sain'ny vahoaka Morondava hoe mba tsy hanatrika ny président Ravalomanana ary mba havitsy ny olona makany kanefa dia tsy nasakana ny vahoaka malagasy tsy nanatrika an'izay fotoana zay hoe niarahana tamin'ny président Ravalomanana zay na de nisy raha ny mpanakorotana na de nisy raha ny zavatra tsy niseho niseho tetsyteria dia naombony ny zavatra eny na manafaniry ka dia isorana ny ekipa tany Morondava isorana ihany koa ny président zay tonga tany fotony tany fa tena zava-dehibe ny zavatra ohatran'ireny fa tsy magagy reny na manafaniry fa fomban-javatra fa zany rehetrarehetra zany dia atao hoe fanakomana ny hoe fahalalan'ny olona président Ravalomanana sy ny fitiavan'ny olona président Ravalomanana de atao reny zavatra reny mba hoe hiatrehana sady tsy ahafahana miatrika ny amin'ny herintaona na ihany ko hoe ahafahana mandrebireba vahoaka malagasy mba tsy hiaraka amin'ny président Ravalomanana fa dia ho hitantsika eo moa zany toy an'ireny zavatra eny amin'ny fotoana mampety anazy fa dia tsetsatetsa tsy aritra na lefantsika teto ary tsara ho resahana ihany hoe zay zavatra nisy tany dia isorana ndreo olona rehetrarehetra ary indrindrindrindra isorana ihany koa ndreo mpitandro filaminana zay hoe niodiody teny satria baiko moa ny izy ireny dia manatetraka an'izay baiko zay izy fa fotsiny hoe tsy voasakana le hetsika natao président zay zava-dehibe amintsika fa de tena makasitraka an'ireo ekipa rehetrarehetra zay nikarakara tany moa zany zavatra rehetrarehetra zany fa dia zay ngamba no atao hoe vaovao kely tany Morondava fa raha mbola misy azo namana faniry anampiana azy moa de fa
avy amoron-davitsika de afaka miverina kely satria tany kongy ianao sy député Mamirabenrina tam'le vonomoka natao tamin'ny voaka tany kongy iny a sady maraparana ny fandraisam-pitenenina député Gérina Andriambolaina nitsangana le commission d'enquête parlementaire taoriny zavatra nitranga tany kongo a tsara ny manamarika amintsika zany a lay vonomoka nataon'ny tandro filaminana de anidina tany toerana zany a ny volana aogostiny a ny fiantoan'ny volana septambra moa zany zany hoe andro vitsivitsy monja taorina zavatra nitranga ny solombambaoka iraky ny Filoha Marc Ravalomanina député Gérina Andriambolaina sy député Mamirabenrina nitondra ny teny fampiononana ho an'ireo vahoaka namangy nitsidika ihany koa ary niezaka namatatra ny zava-misy tany toerana nitsangany ty le vomeram-panadiady député Gérina Andriambolaina tsara ihany nitondrana zay adevitra zay satria anisany handray anjara mavitrika ao anatin'izany mba ahitana marina momba iny raha iny ny solombambaoka voafity tamin'ny antokotiky Madagasikara. Ya tsangana tamin'ny herinandro tototra ny commission d'enquête parlementaire momba n'iny atao hoe von'olona tany Itongo iny ary ny tenako moa dia anisan'ireo délégation nanatry maso ary nanao zay fanadihadiana teny fotony zay a tany Itongo dia ny zavatra anisan'ny nafinaritra namana faniry ary na atao hoe navely mpanantenana mihitsy tao amin'ny anteny meram-pirenena de tsy nisy na solombavam-bahoaka iray ary nanda ny fandaniana zay atao hoe lalàna ny fiain'izay fanadihadiana parlementaire zay a zay vao hotendrena atoato moa zany reo ekipa anao an'izay andrafitra le vaomera zay anao an'izay fanadihadiana ny reny von'ny olona tany Itongo reny dia mino a matoky a fa tsy ho ely zay zavatra zay a satria par groupe parlementaire moa zany manendro olona anao andrafitra an'ireo vaomera ireo zany a de zay koa moa tanatin'ny session am'izao fotoana zao a de mino a matoky a fa tsy ho ely zay zavatra zay a de hitsangana de hitoy a zay fanadihadiana zay zany fa anisan'ny zavatra nafinaritra atao ny adefitra atao amin'ny Assemblée nationale namana faniry a dia somary saroto mihitsy reo député rehetrarehetra hoe ty enquête parlementaire zay atao ty a dia angatahanay mbo tena ho vita sototosatra amin'ny farany fa tsy hoe watsangana le enquête parlementaire de manjafoka fotsiny tena teneny satria misy enquête parlementaire akoatra ny resaka fananantany a zay atao hoe nahitana fahombiazana hatramin'izao aloha dia maty manjafoka fotsiny le tena teneneny tsy mitotsony satria ny antony a dia misy ihany koa teti-bola zay ilain'ireo solombavam-bahoaka midina eny fotony a manao zay fanadihadiana zay nefa dia tsy tanteraka zany de zay ngamba ny antony no tsy matanteraka le enquête parlementaire hatramin'ny farany fa ity kosa de tena hoe nangatahana mihitsy ary tena hoe tena etitra reo solombavam-bahoaka reo hoe tsy maintsy fitaina hatramin'ny farany ty enquête parlementaire ty inona ny antony ny antony a de tena hoe ampitsika am'teny zao a reo fianakavian'ireo niarambona sy fianakavian'ireo olona maty reo a dia tsy mbola afaka nametraka amin'ny fitoriana nefa va volana maromaro zay any lasa noho ny antony hoe tsy mbola misy tompona ndraikitra ny fitsarana ao Ikongo hatramin'izao fotoana zao a fa lasa nitsoaka moa izy ireny a de tsy hitan'ireo vahoaka reo zany no ametrahana zay fitoriana izay de zay zany no anisan'ny anankiray hoe tsy vitan'ny olana hoe efa maty ny fianakavian'ireo olona reo a efa naratra ny fianakavian'ireo olona reo a fa mbola tsy afaka nametraka zay fitoriana zay reo olondreo zany hatrantsika am'teny zao a de zay moa ny tenenina mivantana ihany koa zay zavatra zay a nangatany honorable député Itongo Brunel hoe mba aiza hoaiza zany ny mantsain'ny fanontaniana napetraka tamin'ny segy hoe aiza hoaiza zany nametrahan'ireo olondreo ny fitoriana de hitatsika moa zany toy fa zay zany raha natao hoe firafitrireo fandaniana an'le lalàna zay makatsika ny enquête parlementaire tao momba ny Itongo io zany tao amin'ny anteny meram-pirenena de isorana an'ireo solombavam-bahoaka rehetrarehetra araka le fandrazaiko teo fa tsisy nandà io na anankiray ary afaka tena hoe mavelombolo an'ireo fianakavian'ireo maty a sy ireo niarambona zay fandraisana andraikitra ny solombavam-bahoaka rehetrarehetra zay tsy tima ihany tao tsy IRD ihany tao tsy indépendant ihany tao tsy MMM ihany tao fa nisy maromaro kely zay a vokatry le hoe fiarahana amin'ny vahoaka ny Itongo a mba lalàna marina zavatra misy zany eny ary
marantsika député geriara dia hitondra ny tefisaorina ho an'ny mpanaraka antsika amin'izao marain'izao ianao mbola handray ny namana avy any Tsimondrano isika rehefa avy eo. Ya zay ngamba namana faniry ny atao hoe fandraisam-pitenana koa voafitra ihany moa fa dia makasitraka tsika rehetra zay nanaraka ny fandarana miara-manoja tamin'ity an'ity dia mandrapitafa indray ho antsika menakavy fa dia samy io tahin'Andriamanitra tokoka. Makasitraka ny solomaboaka Zeriran'Andriambolaintsika voafidy tetsy amin'ny distrika na Varadrano niara-dalina tamintsika tamin'izay devitra mafonja ny entiny teo zay aloha hevitra telobe zao no nambarany tamintsika ny raharaha makasika ny tontolo ny herinaratra mazava ho azy ny Jiramamy voaresaka amin'izany ny fandalovan'ny antokotiko Madagasikara tany Amorondava ary ny fijoroan'ny voameram-panadiady eo anivon'ny anteny meram-pirenena amin'ny alalan'ny solombamboaka zay andrafitra izany dia ny zava-misy tany Ikongo. Iverenantsika ty resaka herinaratra ty satria raha ny vaovao miparitaka samy hafa ihany koa moa zany nisy faneho-kevitra tamin'ny faran'ny herinaratra dia hoe misy transport maromaro ny latsaham-baratra dia ilaina fanazavana ara-teknika daholo zany akoatry ny hoe tsy matosika misy simba reo fitaovana maro samihafa ny solika tsy maraka betsaka ny zavatra zetrainy le orinasa ary mampitahotra hoe inona ny tena hiafarany raharaha ty satria dia sambaliana ihany vaoaka malagasy ny amin'ny hoe roviana vao hotafarina lay jirama zay mipotipotehana taorina ny taona 2024 zao zavatra no mitranga manko dia vokatry ny fanonganam-panjakana avokoa ary vokatry ny ataitaira ny mpanao politika zay ny hevitra fa anaisotra ny Filomarkaravalomanana ary hitondra zay fampanantenana vaovao sy hoe fiovana zay kinanjo fahampitehana izy ary mbola tsy voaonitra ny vidin'izay fahasimbana sy izay tena hoe fanenenana eo amin'ny vaoaka malagasy taorina 2024 zay anjarany rehetra mandinika sy misaitsaina fa efa ato ny vahintsika tsy iza moa vahintsika fa Ramatoa Fanjara Velson zany izay ampitarika ny vehivavy avy amin'ny antokotiko Madagasikara eny amin'ny distrika na Tsimondrano iny dia miarabanao Ramatoa Filoha tonga somatsara eto amin'ny miara-manonja. Ya, faly miarahaba ny namana faniry amin'ity anio ity dia miarahaba ny vahoaka rehetra koa zay manaraka an'izao fandaharana izao. Ya. Mahafinaritra ny mandray Andriambavilanitra satria saika tovolahy na raim-pianakaviana avokoa no mivezivezy tato amin'ny fandaharantsika dia raim-pianakaviana ny raisitsika aloha zany dia ny mpitarika ny vehivavy avy amin'ny antokotiko Madagasikara eny amin'ny distrika na Tsimondrano te hitondra fanamariana fa raha ohatra ka misy ny distrika tena lehibe dia anisan'izany distrika na Tsimondrano ary maro mponina dikan'izay maro mpifidy zany distrika na Tsimondrano midadasika dia midadasika zany manana zavatra eritreretina ho tanterahany ianareo amin'ny sabotsy zao araka ny efa natsidiko tamin'ny fidirako teto Ramatoa Filoha iny zay zava-misy zay. Ya, ny sabotsy 4 Novambra zao dia isy lanonana fankalazana tsingeritaona zay nitsanganan'ny vehivavy tia mateny Tsimondrano zany ho tanterahana eo amin'ny place de l'amitié ny Amboanjo be Bongatsara io toerana anaovana ny lanonana io dia io lanonana io entina zay fankalazana ny tsingeritaona zay anasana ny vehivavy tima rehetra indrindra ny ao amin'ny faritra distrika na Tsimondrano. Amin'ny ankapobeny ny commune maromaro ny commune raha miresaka tsika distrika na Tsimondrano efa tafapetraka avokoa ve ny fampitimina amin'ireny commune reny Ramatoa Filoha? Amin'ny ankapobeny na mba ilazako mihitsy hoe tena izy rehetra efa tafatsangana avokoa fa miezaka mampisandraka mametraka ny rafitra any amin'ny fokotany sy ny sisa indray zao ny tena imasonay anisany tao anatin'ny asan'ny vehivavy timiny zay zavatra zay. Ny ndeha ataoko hoe akalaza tsingeritaona dikan'izay efa nisy fotoana maromaro zany efa teo ny vehivavy tiako Madagasikara mahafinaritra mpanaraka antsika mba mane inona ny bilan tsotsotra nefa nandalovana zava-bita niendriky ny fanentanana nataonareo raha ho an'ny vehivavy tima ao anatin'ny distrika na Tsimondrano.
Araka ny lazaina teo dia niezaka fampijoroana ny rafitra rehetra isaky ny commune tao anatin'ny commune enina amby roapolo zany dia niezaka nampijoro an'io rafitra io ny vehivavy Tima dia teo ihany koa ny fiofanana isan-karazany izay ny rahantsika nahita inona ohatra le fiofanana efa nandalo zao ny fiofanana aloha ny lafiny ara-tsosialy dia ny fiofanany vehivavy amin'ny resaka arakasa ny lakozia fianarana manao mofomamy dia eo ihany koa zao rahantsika mahita somary efa miakatra lafo ny savony dia indray zao somary namafisina kely tato ato hoe niofana mikasika ny resaka fanamboarana savony ny vehivavy Tima eny amin'ny faritra Tsimon-drano. Maromaro no nandray anjara tamin'ny fiofanana. Io zany ezahana foana hoe maro no isan'ny vehivavy tonga entanina daholo foana ao anatin'ireny fiofanana ireny satria manampy ho an'ny vehivavy ny fahaizana zavatra ohatran'izao. Nareo koa matetika hita rehefa misy ny tatsoroka miaraka amin'ny solombamboaka na ho an'ny distima eny Tsimon-drano eny ny resaka hetsika ara-panatanjahantena, fizarana boky, mitety toeram-pianarana samihafa izay ve mbola ao anatin'le hoe fampiroboroboana daholo sady hoe anisan'le hoe sampana mifanotrana fotsiny. Anisany izay zavatra izay dia eo ihany koa amin'ny fotoana sasany fifanontronana satria ilaina be ny mifameno araka ny slogan izay ananantsika hoe miasa miaraka no fambiazana dia anisany izay zavatra izay dia ao anatiny ihany koa ny ezaka efa natao ny fiofanana ara-politika izay tsy adiany velively ny fahaizana mitarika olona ireny zany efa anisan'ny natao ihany koa dia ny fitantanana fivoriana ao anatin'ny hetsika sy ezaka efa natao tao anatin'ny fotoana izay nitsanganan'ny vehivavy Tima distrika Tsimon-drano izay zavatra izay. Lalovana avokoa zany zavatra rehetra zany tsy hoe manao politika dia manoana fa misy zavatra marobe fampizarana ao anatin'izay eny ary dia le atao eny amin'ny place de l'amitié Amboanjo be zany niendrikendriky le fionana amin'ny sabotsy fa enina amby roapolo ny volana novambra izao zany manomboka amin'ny firy ora dia amin'ny firy miala eny toerana dia ahoana sy ahoana ny endriky ny fandraisana anjara, ahoana sy ahoana ny endriky ny fionana, ny endriky ny fanentanana tsara ngamba mba omena le pitsipitsiny tsara ho fantatra madame présidente. Izy io aloha zany voalohany indrindra anasana ny vehivavy Tima rehetra eto amin'ny distrika ana Tsimon-drano izay any amin'ny distrika hafa ihany koa na ny arrondissement na toerana hafa tsy manara misy vonona ifanotrona dia ny ao amin'ny distrika ana Tsimon-drano raha misy vehivavy te hiditra ho mpikambana dia fotoana zany andraisana tanana atanandroany izy ireo amin'ny fotoana io. Ny vavahady dia misokatra ho antsika amin'ny valo ora sasany maraina amin'io sabotsy izao io amin'ny 9 novambra izao dia ny fandaharam-potoana izay ho hitantsika ao anatin'izay fotoana izay dia fitondranam-bavaka aloha voalohany indrindra satria zava-dehibe izay fitondranam-bavaka izay hoentina hitrotroana-bavaka ny isaorana tamin'ny asa rehetra efa vita sy ametrahana-bavaka indray ny fotoana rehetra ho avy dia fandraisam-pitenenana isan-karazany dia eo ihany koa ny hetsika maro samihafa tafiditra ao anatin'ity hetsika maro samihafa ity ny défilé karazana ohatran'ny hoe matso kely hoentin'ny isaky ny commune enina amby roapolo zany ireo vehivavy avy any amin'ny commune tsirairay zany andalo kely anao défilé ao anatin'izay toerana izay dia eo ihany koa nararotinay anasiana ny fizaham-pahasalamana maimaim-poana amin'ny fotoana io dia eo ihany koa ny fanentanana maro isan-karazany sy araka mahalanonana anazy dia ny fanaovana ny fety mba afana tsara ny fiarahana. Eny ary mazava izay fandaharam-potoana izay mino fa mbola isy ihany koa ny fanentanana miresaka ny fandaharam-potoana io iparitaka ho raintsika miampy ireo afisy samihafa fa tian-tany kely fotsiny ny amin'ny hoe aiza ho aiza mifandraisana ndraikitry ny vehivavy tiako Madagasikara ny amin'ny fanentanana ho an'ny ireo tokony mba hisoratra anarina any anatin'ny lisitry mifidy zava-dehibe ngamizay dia tia anararoatra kely ny fandalovana eto ako.
eo indrindra isika misy fivoriana matetika irahana isaky ny irahan'ny avy aty amin'ny distrika ny famitiama ao distrika amin'ireo commune enina amby roapolo firahana miaraka amin'ireo vehivavy izay tompona andraikitrany dia efa mandeha ny anay ny fanentanana ho an'ny ao anatiny aloha voalohany indrindra hoe ilaina ny fisoratana anarana amarinina tsara reny ary le sosikely iny tandremana tokony hisy ny amarinina tsara ny karapanondro laran'ny karapanondro tsy hisy diso dia avy eo miparitaka eraky ny vehivavy isaky ny commune izay fanentanana izay sy isaky ny fokotany efa mandeha zay sady tsy adino mihitsy ary anisan'ny amafisina ao anatin'ity fotoana izay irahana amin'ny 4 novambra ity namana faniry mazava tsara ary dia manao ny ezaka rehetra mihitsy ny vehivavy avy amin'ny antokotiako Madagasikara indrindra ato amin'ny distrika na Tsimorano amarana antsika azy ary ivelany zany adevitra rehetra zany satria mandroso dia mandroso ny fotoana tena roatra mareny mpianakaviananao aho koa miaina ny zava-misy ainany isan'andro san'andro sy ny rivotra iainany eto Madagasikara reny mpianakaviana mitantana tokantrano aleo mba hoenona ny feoan'ny madama Fanjaravelsony amin'ny hoe ahoana sy ahoana ny fahitanao an'izao fiainana izay lalovantsika ankehitriny zao mora sa sarotra sa azo fiainana tsara ny vahoaka rehetrarehetra mifampikasokasoka mifandray aminareo eny miramira na milamina tsara ny fandrimpahalemana sy reny mpianakaviana manko mitantana zany le vola kely samihafa tsara mba haenona an'izay tena ivelany adevitra avy amin'ny antoko mihitsy an'izay fa mare mpianakaviananao manokana ny tiako atongavana amin'izay ny tena ianao hoe ivelan'ny adevitra ivelan'ny atoko fa tena anisan'ny antom-pijoroana mihitsy nefa ny amafisy koa ny zavatra miseho eto amintsika amin'izao fotoana izao satria raha mahita fa maro ny fahasahiranana izay ateraky ny zava-misy amin'ity fitondrana erahana mahita ity misarotra dia misarotra ny fiainana ary dia ny renim-pianakaviana ny tena misedra an'izay zavatra izay satria ny renim-pianakaviana no mahita ny atsipiriany amin'ny fiainana andavanandro ny ao anatin'ny tokantrano ary izay indrindra no anisany manosika anaovana fanentanana miteny ianao teo hoe ivelany mihitsy fa za indray nefa tena miteny hoe noho ny zava-misy mihitsy dia mila mihetsika ny vehivavy satria ny vehivavy zany no araka ny nambara teo hoe mahita ny zavatra tsipiriany ao anatin'ny tokantrano dia mila mifanentana mihitsy mba hisian'ny fiovana amin'izao zavatra iainana eto amin'ny firenena izao. Tena mafy be ve le fiainana firenena mafy dia mafy ary me mafy ka raha mbola ohatran'izao ny zavatra itoy dia tsy fantatro hiteraka olana ngeza be eto amin'ny tany sy ny firenena raha tsy mihetsika dia n'izao indrindra ny vehivavy. Zay indrindra eny ary marana antsika azy raha nitra angamba ny raha misy zavatra tokony mbola hoe afatrafatra tiana ho ampitaina sady anao velomitsika mino fa mbola mety hisy mialohan'ny sabotsy mbola ho avy eto any ianao hanamafy izay tiana ampitaina kely marina fa io feonantsika io ao amin'ny place de l'amitié Amboanjo be Bongatsara dia tsy misy vidim-pidirana amafisina tsy misy vidim-pidirana fa indraindray mantsy izay no sakana dia akoatran'izay ny fanazavana kely ny toerana satria mbola sao dia misy ny tsy mahalala an'izay toerana izay eo amin'ny palais Avoloa efa samy mahita ny toerana io daholo ngamba antsika lalam-pirenena fahafito izy io dia 2 kilometatra mialy eo amin'ny palais Avoloa io no misy ny place de l'amitié Amboanjo be dia akavian-dalana no misy an'izay toerana izay misy soratra eo amin'ny tamboho hoe place de l'amitié raha misy ihany koa nefany mety hiala avy any amin'ny toerana misy azy ihany dia amafisina hoe efa nifampiresaka tamin'ireo efa nivoriana mialoha miaraka tamin'ireo tompona andraikitra amin'ny vehivavy tia isaky ny commune dia tsara manantona reny tompona andraikitra isaky ny commune ireny tsika raha misy moa ny tonga dia te ho tonga raha te handeha bus ohatra dia eo amin'ny Carleton ny andraisana an'izay bus zay bus tonga dia direct tonga dia direct tonga eny Amboanjo be zay angamba tsara mafisina namana faniry dia mametra belomanao ihany koa
ia makasitraka anao nandray dia makasitraka ny rehetra ny eno ary sy nijery ary manentana ny vehivavy rehetra ho tonga amin'io fiarahantsika io fa lanonana tokoa no atao satra tompoko dia misaotra na ramatoa fanjara velosantsika zay filohan'ny vehivavy avy amin'ny antokotika Madagasikara distrika Natsimbrano tondra zay fanetanana ho an'izay etsika karakarain'izy ireo amin'ny sabotsy izao zany fa etona dia mandefa kokoa kely ho an'zareo ny vailava zany ano zato andrefana iny dia mahazo any vailava iny dia iny rehefa toizany iny dia tonga amina tanàna be anahatra any Paitrosy hatrany Ambohijoky rehetrarehetra any dia kokoa ho an'ny dady dia kokoa ihany koa zany ho an'ny ineny ao amin'izany toerana eo vailava eo dia mora hita zareo amoron-dalana mivarotra zareo dia kokoa anareo zava-dehibe mihitsy n'izay satria anisan'ny mpanaraka ty fandaharantsika ty izy mivady dady mivady zany dia anaovana an'izay kokoa lehibe izay ndeara makiafatritsika mialoha nidirany Solomamboka Madagasikara ianara tsy mazafy miaraba ny même ozy izy araka ny vaovao teo zany dia 470 miliara ariary ny holanina amin'ny Jeux des Îles 2023 atao eto dia mitondra inona ho an'ny voaka malagasy amin'ny ankapobeny io tokony tany Komoro na Mayotte na Maldiva no anaovana io jeu io fa inona no mahakevoka ny fanjakana malagasy andraisana anio eny ary zany resaka zamo zany dia io misy fandaminana eo anivon'ny kozimo zany dia anatanterahana zany fa ny amin'ny hoe tena engagement be da be ho antsika daholo zany fa ny atahorantsika fotsiny dia avadiky ny sasany ho fampelezan-kevitra ny zavatra tahaka izao mbola tsara faniry sitraka avy aty amin'ny CR moa zany commune rurale Andrebona district ny Sambava pakafy ny MM mampahery ianareo fa mandaitra ozy izy ny ataonareo dia manao kopakopa tanana ho antsika rehetrarehetra zany mandeha antsika efa tsy mendrika atao olombelona tsony ozy izy io dia tsy tononoko le izy satria ndraindraiky ohatra masika loatra le faneho-kevitrika fa mangalatra totakely mpangary-paosy amin'ny fomba kolaka amin'ny alala nytony etratrany tony tena mijaly zay vahoaka zay zany ny afatra zay avy any amin'ny namana toizantsika ihany izy salama MBS Randreparany Edmond Emile ihany dada ihany matotra sady mitsinjo lavitra 320 sy 20 zay le tianytenenina zany dada alarby ambony loha asio kokoa kely velome dia fa iny efa kokoa iny rehefa manona ny anarany raha Edmond salama faniry dia tsika zanaky dada ozy izy anambatra feo ialany io fitondrany io amin'ny 2023 fa zay be ny basy mitabe tsy lany manga fa farao farozy izy io tena makaleo avy aty amin'ny zanaka loatra zany eny ary zay ny amin'iny fa efa voniny atao kaiketo ny député Alain Ratsimba Zafy voafity teny amin'ny district na Tsimbrano miaraba Andriamatoa Solomamboka miarabanao namana faniry ary mananitra ihany koa ny arahaba ho antsika vahoaka manaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao kompatanana manokana ho an'ny any Beloha-Serobiana any namana faniry satria dia nampitondra teny mihitsy zareo hoe tena manaraka ny fandarantsika eto miara-manonja tsy tapaka ary hitantsika moa fa ny vaovao ihany koa tao dia somary namaritra ny faritra menabe sy ny sisiny zay atao hoe mahakasika an'zareo mihitsy ny zavatra nampitaitsika teto ary nakasitraka mihitsy zany izy amin'ny hoe fampitahtsika an'izany vaovao zany indrindra ho an'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ao koa ny tanora tiako Madagasikara ny atsiranana any misy an'ry Ulrikany zay tsy tapaka mihitsy koa no mifandray ary tena mafana foa manaraka ny fandarana tsy tapaka ihany koa izy ary eo ihany koa ny reo tanora tiako Madagasikara eto Tsimbrano zay atao hoe vao avy niona tamin'iny asabotsy lasa teo iny tamin'ny tenanay niarany fandinika amin'ny reo programma maro samihafa zay ohatrehana amin'ny taona 2024 iny ary misy ihany koa moa programma zay hoe atao anatin'ny famaranana ny taona inabo reo hetsika samihafa zay mbola ho resahantsika rehefa avy eo namana faniry fa zava-dehibe ny fotoana zay afahantsika mifampitafa sy ny mifampizara eto amin'ity fandarana ity isaky ny alatsinainy toy izao ary ankasitrahana moa reo namana zay efa andray anjara teo aloha namana faniry ary
hiditra indray tsika amin'ny hoe anjarantsika mirala indray zao a no mitondra n'izay fanehoan-kevitra ato anatin'ity fandarana ity zay ka dia makasitraka makatelina tsika rehetra tompo. Misaotra ny député Alain Ratsimazafitsika rehefa miresaka an'le belo moron-tsirobiana député Alain Ratsimazafy tsy nakalavitra an'le moron-dava efa nresan'ny député Jery ihany zay fa moron-dava koa anisan'ny nafana tamin'ny faran'ny herinandro satria de tena sepotra tao anaty olona misy ny Filomaro Karavalomanana tena ao anatin'le fitiavana ny dikan'izay satria dada sy le hoe tena verena dada tena zao nge fijalianay nisy de tena viany amin'ny kilometatra maro mihitsy nandeha tongotra hiazakazaka rehefa nare fa hoe ho tonga eto ny Filomaro Karavalomanana de tena niainga amina tena kilometatra maro mihitsy araky ny angom-baovao voaray tany toerana zany zava-misy tamin'io sabotsy io ary natahora fitondram-panjakana mafy de mafy mihitsy de voatery nanaonao foana am'tony karazana copie-collé tony de volam-panjakana ndray ny lanina tamin'ny fiara-panjakana tamin'ny carburant ny olona nahetsika sinsisa nefa de tsy olo-panjakana le olona nentina tao anatin'izay ary tsy hoe événement-mpanjakana fa le fomba nitondrana an'izy lasa nivadika ho événement fanjakana satria tena ministra ny solombavom-baoaka ary ny tompona ndraiky mpanjakana tao etoerana no nitsena n'ilay tovolahy tena hita mihitsy le izy hoe tena misy panika tanteraka mihitsy le fitondram-panjakana de ozy ny sasany rehefa nare an'le vaovao député Alain Ratsimazafy dada aza mipetraka antsony fa ndao ianao mitety district fa mila anao mivaoka mila miainao zao mila miresaka aminao zay de zava-dehibe zay iny moa Filomaro Karavalomanana ihany no afaka mandamy mifandara-potoana ny am'zany fa rehefa misy ny fivoahany ohatran'ireny de tsy maintsy tateritsika foana ao anatin'ny fandaratsika zany ny resaka lisy-pifidianana nisany ady hevitra foana moa zany fa ny Filomaro Karavalomanana tamin'ny Tomasina de niteny an'le mailo sika rehetra fa miteny ankoly izy tena nahoelana oaingana tsy maintsy misy io fifidianana io ka tsara ngambany mba hitondrana zay lafi-panazavana zay député Alain Ratsimazafy sady fanamafisana satria miainao atsika Madagasikara ray manontolo am'ty fandaratsika androany ity. Voalohany indrindra aloha de fakasitrahana no atolotra etona amin'ny hoe fahafozatena ny Filomaro Karavalomanana mitety ny faritra am'izao fotoana zao ary atao hoe mifandray akaiky amin'ny vahoaka hitatsika reny horonan-tsary zay naseho na hitatsika tamin'ny alalan'ny fampalalam-baovao reny fa maro be ny olona ny mamonjy na mijery amin'ny miona sy miresaka fampitafa amin'ny Filomaro Karavalomanana mandra-pahatongany tany amin'ny toerana ataontsika hoe moron-dava zay nanaovana an'ilay fotoana fankalazana ny faharoapolo taona nijoroany atokotiko Madagasikara. Efa aretsika avokoa ny tarainan'ny olona manoloana an'izay atao hoe fietrehan'ny vahoaka ny fiainam-pirenena am'izao fotoana zao satria tena mbiakoditra zany ny fahasairanana ary tsy nisy zay tsy nanamarika an'izay zay fahasairanana zay ny olona rehefa nanoloana ny Filomaro Karavalomanana manoloana an'izay nefa ny Filomaro Karavalomanana de nametraka tsara hoe manana vahaolana antsika ary teny zao indrindrindra am'izao vanim-potoana ny firosoana amin'ny fanavaozana ny lisy-pifidianana zao izy izy dia manentana ny vahoaka malagasy rehetra izy mba iroso zany ao anatin'izay fanaovana ny lisy-pifidianana zay satria na hoelana oaingana dia tsy maintsy efarany fifidianana ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Zo atsika ihany koa zoan'ny vahoaka malagasy ny maneho an'izay safidy masina izay amin'ny fotoana mamety azy ary hanova ny tantaran'ny firenena ny atao hoe safidy zay ataotsika ka etona zany mbola hanamafisana an'izay lafiny hoe fandraisana andraikitra ny tsirairay amin'ity resaka lisy-pifidianana ity tsy vitan'ny fisoratana anaranao ihany fa ny fanaraha-maso indrindrindra satria fatatsika ny kajikajy sy ireo antso-dray samihafa ihany koa zay ataony reny tompona andraiky mpanjakany ny fotony reny ka tsy hipetra-potsiny tsika fa handray andraikitra tandrify azy ny tsirairay. Eo moa zany de efa nentina teto namana faniry ny hoe tsy fahatomombanana eny anelanelany zany fanatanterahana ny fanavaozana ny lisy-pifidianana zany ny fampitana amintsika am'izany vaovao zany mba hahafahantsika mamantatra ny zava-misy any amin'ny faritra tsirairay ka mba ahafahantsika zany
mijery ny andraikitra tandrify mba hanafoanana nyreny tsy fatomombanana isan-karazany reny. Marina de marina ny teniny namana faniry teo malohana ny hoe ny fitetezam-pahatra zay nataon'ny filoha Ravalomanana dia nisy afatra foana napetrany ho an'iny tany amin'ireny faritra reny. Kanefa ny afatra napetrany dia tsy hoe ho an'iny faritry ny ihany fa ho an'ny vahoaka malagasy manerana ny nosy. Zava-dehibe ny nametrahany an'le hoe mila mailontsika ary naveriny intelo zay mba hanamafisana an'izay atao hoe fanamarian'izay na atao ihany koa hoe afatra tia napetrak'izay. Raha tany Morondava indray izy dia napetrany tsara mihitsy ny fametrahana ho zava-dehibe an'izany fiatrehana ny fifidianan'izany ozy izy mba tsy ho any anenantsika indray na ho voafitaka indray itsika sanatriny zany amin'ny fifidianana manarak'eo fa ny safidy zay apetratsika zany dia antenaina hanova ny tantarany ty fireneny ty. Hatreto namana faniry ny fanamariana azo atao ihany koa tamin'ireny fitsidiam-paritra zay nataon'ny filoha Ravalomanana reny dia tena miandrandra azy ny vahoaka malagasy, tena miandry an'izany filoha Ravalomanana zany ny vahoaka. Ka eo indrindra zany no hitondrana ny fanentanana amin'izao fotoana izao aokotsika mba samy hidina ny amin'ireny faritra indrindrindra ambany vohatra reny, anentana ny olona any amin'izay lafo ny fidirana ao anatina lisam-pifidianan'izay ary ihany koa hitondra ny fanentanana ho an'ny vahoaka malagasy indrindrindra ny mpifidy zany fa misy ny fahavononana aseho an'ny filoha Ravalomanana amin'izao fotoana izao ny hoe hitantana ny firenena rapitso raha toa ka sitraky ny vahoaka malagasy zany ka mbola ho avy ny fotoana mety hanambarany amin'ny fomba ofisialy fa efa hitantsika taratra zany amin'ny fahavononana amin'izay fandraisana andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena izay. Ka amiko manokana namana faniry dia tena hoe naomby amin'ny ankapobeny izay fitsidiana nataon'ny filoha Ravalomanana tany amin'ny faritry Morondava sy ny manodidina iny ary velim-boly ny olona fa hoe ay ve mbola misy izay tsirim-panantenana izay amin'izao fotoana izao indrindrindra ny fahitany an'izany hoe filoha Ravalomanana tena mifandray akaiky amin'ny vahoaka izay ary mihaino an'ireo taraina samihafa zay avy amin'ny vahoaka mba hahafahana ihany koa mametraka ny pakady amin'ny fanarenana nyity fireneny ity. Averana ny tompony lakile ohatr'izay ihany koa ny feo samihafa eny amin'ireny lalana rehetra reny satria nisy diso lakile zany, nisy diso lakile ary nisy tena niezaka mihitsy namaky baramina zany niditra tao anatin'le varavara ny fitantanana amin'ny firenena tamin'ny 2022 tsy niera ary tsy niandry tantana de potika le varavarana de rehefa tafiditra tao anaty trano de taony nandrobaroba, taony nanjakazaka, taony nanao an'izay ezaka rehetrarehetra hoe zao ny anaovana an'ity sy ny sisy ty nametraka lalàna sy ny fitsipika maro samihafa fa tsy nitondra anakay zany sepitra le tao anatin'le trano tao ary vao mainka ny bobongolo, vao mainka ny alan'ny olona lay trano sy ny sisa sy ny sisa de rehefa mahita ny zava-misy zany de ozy ny olona avereno amin'ny tompony lakile Marc Ravalomanana dikan'izay hoe meo azy fa tsy hainareo le mitantana firenena ary eny amin'ny lalana eny arak'le fomba fiten'ny mpijery baolina kely hoe jereo kely ny tableau de hoe jereo ny zava-misy eny amin'ny lalana eny fa ny antsoantso ny vahoaka, le vahoaka tsy terena député Alain Tsimbazafa hoe miantsonareo hoe miverena dada na hoe mitenenonareo hoe miandry anao dada zay fa tena anatin'le fo ary io vahoaka malagasy io rehefa tena miresaka amin'ny fo io de tena hoe say mihitsy satria olony fo le malagasy tena rehefa tonga amin'izay izy ary betsaka no teny tafarany herinandro teo de maromaro ny eona tamiko na tany amin'ny akaratsiana na tamina fionana amina adidy maro samihafa no teny zay de tena nanohana ny fanjakana io ary aho daholo miporofaratsara rehetrarehetra tamin'ny 2009 teny Ambojatova teny Analakely tery Ambody Vonona sy ny sisa fa tena mitoto tany tsy mamerina an'io tsony fa iverina filoha Marc Ravalomanana de arapaina de hoy zay hoe eny tompoko tsara de tsara zany rehefa miverin-dalana ianareo fa araky ny teny député Jeris député Alain Tsimbazafa ataovy aingana le fisoratana anarana fa rehefa ao anatin'lay lisam-pifidianantsika dia afaka mameo tsara an'lay safiditsika hoe tsy miverina eo tsony reto olona reto fa mamerina ny lakile any amin'ny tompontsika député Géry Randriambolaina
tsika moa rehefa miresaka politika hatr'zao de mivoatra koa ny vaovao ara-politika de misy ny vaovao zay ny seho zany tamin'ny faran'ny herinandro teo ohatrohatran'zao misy manefy misy metonga sainy nandalany eny any anio zava-dehibe zany satria mahita le tsy fahombiazany le fitondram-panjakana araky ty vaovao mivoaka tamin'ny gazety mpiseho isan'andro ty zany dia mazava ny hevitry ny antoka MM de hoe laza tamin'ny fomba ofisialy ny fanoherany ny fitondrano gazety ny seho androany io tompoko no vakitsika de etsitsika eto amin'ny fandarana de mbola misy an'ty faneho-kevitry ty tao anatin' zany rehetrarehetra zany mazava le izy kisaky fahakely fotsiny logo de mamakytsika hoe avy amin'ny antoko MMM io si le parti ozy izy a décidé de quitter le gouvernement il n'envisage plus de collaborer ni de soutenir le régime actuel mazava tsara zany araky ny teny Front National le antoko Andriamatoa Hajaondreny Anarivelo rehefa ny safidy ny ala tao anatin'ny gouvernement ty zahay dia tsy mieritreritra ny ara-iasa sy anohana an'zao fanjakana mijoro izao dia bravo ho an'ny antoko MMM zany satria dia zay ho aly izy manana ny fahatongavan-tsainy tahaka n'le hoe mitovy amin'ny vahoaka zay diso lalana tamin'ny 7 daholo ny olona am'izao fotoana zao de arabaitsika ny antoko MMM satria ny antoko koa nge mba mijery ny zava-misy iaina ny vahoaka fa tsy hoe minimikipy de misolelaka eo foana fa ny fandraisana ndraikitra mifijoroana ataon'ny antoko tahaka ny MMM ohatran'izao de tena zava-dehibe mihitsiny zany ka dia arabaina iny vaovao mafana iny député Yalainga de tsara ihany mba tondrana hevitra kely iny moa zany de arak'izay hoe ankasitrahana zareo amin'ny antoko MMM satria tsika koa nge tsy tonga namana akory vao mavomavo satria tsika efa nijoro tamin'ny fanoherana an'izao fitondrana zao hatrany am-piandohana dia misy manampytsika zany am'izao fotoan'izao am'izay le fotokevitra ny hoe tsy mety tsony izao endrika hitondrana ny tany sy ny firenena zao ary ny mpitondra ankehitriny de efa miariary ny hoe fanaovana tantely hafadrakotra ny harem-pirenena ny tsy fanarahan-dalàna isan-karazany hatramin'ny lalam-panorenana vao hitsakitsaka ny tsy fanomezana ny atao hoe zo fototry ny vahoaka malagasy indrindraindrindra amin'ny zo amin'ny faneho-kevitra eto Madagasikara zay anisan'ny atao hoe vaososy tanteraka eto amin'ny tanitsika am'izao fotoan'izao anefa zany de anisan'ny zo fototra ara-politika indrindraindrindra zay mila ananany ny antoko politika tsirairay avy am'izay lafy ny faneho-kevitra izay de zany nefa no hitantsika am'izao fotoan'izao ny hoe misy ny endrika fangejana am'izay fivelarana na fahafahana maneho hevitra zay eto amin'ny tany sy ny firenena ka tsy gagitsika raha nanamafy ankehitriny ny avy eo anivo ny antoko MMM ny ara-dia amintsika ty anivon'ny fanoherana ary tsy anohana an'izao fitondrana zao fa hijery kosa ny mahasoa sy ny mahatsara an'ity firenena ity satria dia raha malala ary tsy ny antoko MMM ihany nefa nanambarana manafaniry an'izay le hoe tsy fanohanany intsony an'io fitondrana io fa efa maro ny antoko am'izao fotoan'izao ny miombon-kevitra amintsika ty anivon'ny fanoherana satria tsy antenaina ny lafin'ny fandrosoan'i Madagasikara raha ohatra ka izao mpitratana misy am'izao fotoan'izao zao maro ny fampanantenana natao ho an'ny vahoaka malagasy fa vitsy de vitsy ny fanatanterahana ary hitatsika fa toy ny propagande foana ny endrika isehoany ny filoham-pirenena indrindrindra am'izao fotoan'izao isaky no mitsety faritra izy ary isaky no mahita vahoaka izy de mahita zavatra ampanantenaina ho an'le vahoaka foana kanefa dia amin'ny lafin'ny fanatanterahana de raha atsika vahoaka mahita fa tsy mitondra makany amin'ny fambiazana avokoa ireo zavatra zay entiny zany mpitatana am'izao fotoan'izao zany ka zava-dehibe reny ary mahafinaritra reny fihetsiky ny antoko MMM reny na manafaniry ary raisina tanandroa itsy anivon'ny fanoherana izany antoko zany eny ary ato moa misy afatra miasaka mitsofoka ihany député Alain Ratsimazafy de vakitsika kely ihany elanelalelany ny adevitra satria marapara ny député Alain Ratsimazafy rehefa avy eo resaka ny am'ty resaka lalàna mifehy ny teti-bola-panjakana 3 sy 4 avy ty zany ny amin'ny hoe tsara ho fantatry ny vahoaka sy ny hoe ny zavatra hoarahany antoko tiako Madagasikara maso tsara am'ty raha ty de resantsika fa ity aloha misy afatra tonga de ny amin'ny hoe bonjour même izy de bonne chance dada
Ratovo Sabinama no manoratra amintsika. Bonjour faniry mba alefa zo retany rentanitra ao le teny filoha tamin'ny adevitra tao amin'ny TVM le hoe hiditra amin'ny deuxième tour iny hoy izy hoe match rehetra amin'ny mondial de alefa ny TVM avokoa alefa sy tenue mba ho renivoaka malagasy rehetra hoy izy indrindra mba ho ministre fa ministre mpitondra teny gouvernement zany fa mety tsy tadidiny angamba ka izay no amerenana azy lefatsika izay ka ndraso hoe tahiny tomponareo izy dada no mitondra 2023 fa izy lay tantarany job fa napotehana aza ny fananana de tsy mampiotsina azy zany mahereza daholo sotra betsaka atsika re salut nareo mila ndady zay fa sy mba tanteraka ny lalana mora rano Chrome jusqu'à Bréville nefa miakatra zao mivokatra kay no kay ozy izy no faratsy ny lalana de amidangana be ny frais miandry any dada 3 sy 2 kokonareo hoe mafinaritra mahita ny député avy amin'ny tanàna miezaka mampandry ny tanàna mahereza miaraka amin'ny dady isika dada foana tery ihany tsy mo tery ty na avy aza fa de zay zany salut même mady atia tsirabe ihany fito amin'ny fitopolo isanjato dada 2023 ty sy resaka lava ry mpitondra fa tsy afaka atsononareo zay ny avatra vany maty nda oara sady vavarantsika député alaira tsy mazafy eny ary ty resaka loi de finance 2023 ty efa nitondrantsika fanazavana kely ihany hoe topazantsika maso tsara ny zavatra rehetra hitranga ao mila adevitra zany mila vakina mila resahany zany mety mino angambany fa anakambaran'izay député alaira tsy mazafy satria angotraka sy afana izy manomboka amin'ny herinandro ty marina tokoa namana faniry fa ao anatin'ny fivoriana ara-potoana session budgétaire ny solombavambahoaka sy ny antenimieran-do olona amin'izao fotoana zao ao anatin'ny lahadinika ary atao hoe ny mibahatoerana ao anatin'izany lahadinika zany mihitsy mahakasika ny tetibolam-panjakana taona 2024 mariana etona moa zany fa rampitso ny andro zay atongava ny ministra tompona andraikitra anazava amin'ny ambangovangony izany lalàna amin'ny feny tetipolo zany fa raha namaky ny tenanay an'izany volavolan-dalàna zany tamin'ny faraparan'ny herinandro io satria marina namana faniry fa vao tamin'ny herinandro iny tamin'ny lakamisy teo no nizarana an'izany volavolan-dalàna zany hoeny ampelatana ny solombavambahoaka tsirairay dia teo no nanomboka nijery zany amin'ny hoe inona marina ny voarakitra ao anatin'ny io tetibolam-panjakana io marihana fa tsy ampy aloha ny fotoana zay tena hoe namakina azy hatramin'ny farany fa kosa ny efa hita taratra amin'izao fotoana zao de ny hoe any amin'ny exposé de motif na ny hoe ny fomba nandrafetana an'ity volavolan-dalàna amin'ny feny tetipolo ty de hoe miainga amin'ny alalan'ny PEM na le hoe plan émergence de Madagascar zay tiana no mitondra fanamariana etony fa na izany PEM zany ara de mbola tsy vita n'izao fitondram-panjakana zao ny naneo azy ampahabe maso ho an'ny voaka malagasy de variny ianao amin'ny masolom-bavambahoaka ny hoe mifanaraka marina ve zany amin'ny izay plan resahana ny voarakitra ao anatin'ny dia volavolan-dalàna feny tetibolam-panjakana satria eo zany de efa ahitana sahady an'le hoe tsy firindrana amin'ny fomba nandrafetana azy faharoa anisan'ny voalaza ao ihany koa ny hoe everina hiakatra hatrany amin'ny 400 ny tahany fisondrotany arikarena vaobe amin'ny taona 2024 hitantsika moa zany fa hoe hotratra ve sa tsy fa raha ny zavatra hita tao anatin'ny taona vitsivitsy zay dia tsy nahatratra ny atao hoe tombana tahaka zany mihitsy ity fitondrany ity amin'izay lafiny fiakarana ara-teokaren'izay ary nisy vanim-potoana ary dia nidina de nidina hatrany amin'ny mihiba 700 izany tahany fiakarany arikarena teto Madagasikara zany ary itsika iaraha malala amin'izao fotoana zao fa tafiditra ao anatin'ireo firenena 5 mahantra indrindra maneran-tany dia anjarantsika mieritreritra an'izay hoe ahoana moa zany ny fomba
hitantanana nyty fireneny ty ary amin'ny lafiny tetibola dia mahavarina indraindray a ilay fomba andrafetan'ireo teknisianna zay hita sy tsapa fa tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ary tena afanany adevitra zay mariana ety am-piandohana na manafaniry fa nisy olombavambahoaka tiako Madagasikara dia anisany maro amin'ny solombavambahoaka tiako Madagasikara zany no mpitsambana ao anatin'ny voamerany volana ny commission finance zay voamera manadiady akaiky manao ny fanadiadiana akaiky zany a mahakasika an'ity tetibola-panjaka an'ity ka aorinan' zay le hoe fanazavana entin'ny ramatoministra zay a mbola isy ny fotoana andinihan'ny voamera dia mametoky atsika vahoaka malagasy raha ny tenanay manokana fa hitondra amin'ny atsipriany zay azo ampitaina amitsika mahakasika an'io a tetibola-panjakana io anisan'ny efa nambarany solombavambahoaka jerirandrem-bolaina teo aloha nandray fitenana teo aloha ny hoe anisan'ny zavatra hojerena akaiky ohatra ny mahakasika any hoe ny fanampiana ny subvention omena ny jirama tsara ny manamarika fa efa mahatratrany amin'ny 500 tapitrisa 500 millions d'ariary no efa atokatsika ho an'ny jirama am'izao fotoan'izao kanefa de mbola hitatsika ihany ny tsy fahalavorariana am'izay lafi-pitantanany ao anivon'ny jirama zay tokony ampijoro malagasy zany satria volam-bahoaka ny afindra na anampiana ny jirama kanefa tsy ahitam-bokatra am'izao fotoan'izao ara moa namana fanira araky ny loharam-baovao ito am-pialatanantsika de hoe tsy hita zay nanjavonany tandriamatotale général na iza von covid de tsy fantatra intsony a satria tsy misy moa ny mangarahary ato amin'ny fitantanana ny raha-pirenena dia iny amin'ny gazety tsika ny mahita hoe tsy hita aloha ny tale général ny jirama tsy hita hoe nandeha any amin'ny nandositra ve sa naninona satria am'izao fotoan'izao ny hoe fanaovana tombanezaka ho an'ireo tompona andraikitra isatsoka azy ny anivon'ny jirama iverina kely ato anatin'ny tedibola de ny hoe hojerena akaika ny mahakasika ny tetibola io a aiza marina ny tena hoe mamaly ny filan'ny vahoaka am'izao fotoan'izao indrindra ny amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ara-toekarena zany ary hojerena akaiky ihany ko zany a ny mahakasika ny hoe mirindra avokoa ve reo fampanantenana zay ny tenen'ny filoham-pirenena am'izao fotoan'izao manoloana anyreto volavolan-dalàna mahakasika ny tetibola reto satria anisan'ny somary nanaitra namana faniry ny tam'le hoe nisy ny fionana tam'ireo tompona orinasa vahiny sy malagasy a teny ivato a nasa iny ny filoham-pirenena nandray fanapahan-kevitra avy hatrany manoloana ny fanafoanana reo etra sy aba samy hafa mahakasika ny resaka fanafaranetana zany eto amintsika ka hojerena ny fiatraika an'izay indrindrindra ny hoe manahoana ny fidirakedratsika zany a amin'ny taona 3 raha ohatra ka marobezana ireo fanafoanan-ketra amin'ny fanafaranetana indrindra manoloana ny hoe fananganana ny reo hôtely a sy ny manodidina ny tourisme zany a eto Madagasikara zay marobe nandraisan'ny filoha fanapahan-kevitra manoloana an'izay de amarantsika député Alain Ratsimazafa nyty zavatra ray ity zany ny hitondrako fanamariana kely zany izy ty moa zany zavatra zay miatra ny tenako izy ty amina resaka tambajotra sosialy zany de anaovako fanamariana eto satria misy an'ity compte ity zany zay mandendeha any de manao fangatahany de mandamio atsika namako zany zay mampiasa ny tambajotra sosialy de mampiasa ny sariko zany izy ty amin'io anarana hoe Arnaud Vilo dia tsy za io tsy manana compte io koa fa usurpation d'identité zany hoe mampiasa sary zany de ny sariko ny ampiasaina tsy fantatra hoe inona ny tiana tongavana ao ambadika zao resaka zao zany ny compte zay ampiasaiko de mazava ho azy ho an'izay mifanerasera amiko amin'ny tambajotra sosialy dia faniry razafy zay fotsiny sady tsy manana page page no tsy mampiasa compte hafa ivelan'izay
donc ity mandehandeha any ambadika any zany a mangataka ho namana amitsika dia tsy avy aty amiko an'io zany a dia mahafantatra zany sampandrara resaka cybercriminalité zany a ny amina trangan-javatra ohatran'izao de mba tokony mba mandray andraikitra izy rehefa misy ohatran'izao satria le niaran'le izy no miteny za zany io efa nampahafantatra tamin'ny sabotsy teo a de miezaka mampahafantatra amitsika zany a amty androany ity zany a imasom-bahoaka eto mba ho fantatry ny rehetra zany sao manko ka hanao fangataham-bolana hanao commentaire zay mety ho fananina l izy de pitialaira tsy mazafy manaratsina manompany a dia nsary mifaniriny eo de faniriny de hoenjehana mialatsiny tompoko satria ohatran'izay nanaovana an'ireo namana samy hafa ohatran'ny Stanley Marvelo a de victime tamina resaka usurpation d'identité ohatran'izany ny namana fetra Rady Patrika Fianaratsoa ny namana Enitsora Sitrakirena victime am'zany daholo ny akamaroany reo tanora tima zany de mampilaza an'izay zany tsika hoe tsy isiky zany tompoko ary tsy manao kilalao maloto ohatran'izay amarana anazy misy afatra vitsivitsy reto a député Alain Ratsimazafy de hoe ny aty États-Unis ozy izy a ko tsy miala midady zany aleo fa ho hitatsika eo efa miandro fotsiny ny zanak dada aty mpandefa afatra raha tsy mandresy aty Ambotavo ihany mampamangy ny député anay ao ryfanira mino fa eny député zay raha tsy mandresy Ambotavo kokoa nareo mba miangavy ny député Alain Ratsimazafy ozy izy mba andalo kely ndray ety aminay Ankenieny Tanjombato Tery ihany tsy mindrano zany député PM ozy izy paika entina paika ety mampiletika any Madagasikara mazava be samy manana fomba fandikany azy maraparana an'le afatra sika zany de tonga de faranatsika le izy ty ray tenga masalo hoe même efa mila tsy hoandro tsony le 2023 alefa dada nalson atany fotsy atsirabe ok daoara député Alain Ratsimazafy amarantsika ya dia makasitraka atsika rehetra zay nanaraka hatramin'ny farany fandarana miara-manonja tamin'ity andro ty ny fanamafisana kely angambana amina fanira de ny hoe mahakasika ny hetsiky ny vehivavy zay efa netiny tompony andraikitra teo fa mbola amafisany zay ny hoe amin'ny asabotsy ho avy zao zany izay fankalazana ny tsingeritaona ny jorony ny vehivavy Madagasikara atao anatin'ny district Antananarivo Atsimondrano eny amin'ny place de l'amitié tsika amin'ny asabotsy ho avy zao manomboka amin'ny 7 sasany maraina de efa misokatra ny vavady anasana ny rehetra io indrindra ny vehivavy atao anatin'ny district Antananarivo Atsimondrano sy ny manodidiny akoatran'izay ihany koa namana fanira dia mifantoka tanteraka amin'ny fiatrehana ny hoe amty lisy mpifidianana ity ny tanora tiako Madagasikara eto Atsimondrano amin'izao fotoan'izao azagakytsika fa hitetany amin'ny fokotany sy ny commune rehetra any zany zao ny tanora tiako Madagasikara atao amin'ny district Antananarivo Atsimondrano anentana ny vahoaka malagasy zay mihoatra ny 12 taona indrindrindrindra mba hiditra ao anatin'izay lisy mpifidianana zay zay marihana moa fa misy lalàna atao amintsika mahakasika ny antoko politika zany izay manome an'izay adidy sy andraikitra zay mihitsy amin'ny fanentanana ny olona ara-politika indrindrindrindra dia izay no andraisan'ireo tanora tiako Madagasikara ireo andraikitra amin'izay lafy ny fanentanana ny olona mahakasika an'ity lisy mpifidianana ity ary toromarika ihany koa avy amin'ny filoha marika Ravalomanana raha mitsidika ny faritra Morondava izy tamin'ny faran'ny herinandro teo izay le hoe fiatrehantsika amin'ny fanavaozana ny lesy mpifidianana ka tsy diso anjara amin'izany zany itsika tiako Madagasikara amin'ny fandraisany andraikitra ny fanentanana ny olona ary ny vahoaka tsy hakanavaka mihoatra ny 12 taona no anaovana an'izay fanentanana izay dia mametraka ny velo mahafinaritra ho antsika rehetra zay nanaraka ny fandarana tamin'ity alatsinainy ity makasitraka tompoko zay ihany koa no amaranina ny fandarantsika de manome fotoana indray ho an'ny rapitso talata fa 12 volana novambra ho anao mpanaraka ny fandarana miara-manonja MBS Radio Manda makasitraka tompola finaritra toko avy